Faly manano mbola tsara atsika jiaby indray ny ekipany Miara Manonja amin'ity niany ity. Miarahaba ny eto Antananarivo, miarahaba antsika namana sy havagna jiaby any amin'ny faritra ihany koa ary ireo any ivelan'ny Madagasikara izay manaraka izao fandaharana Miara Manonja izao. Mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tsy miova ny loha hevitra izay hodiniana dia manodidina indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny raharam-pirenena no koranesina amin'ny niany ity. Efa eto ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera anokatra izany fanadihadiana sy fandraisam-pitenenana izany. Miarabanao, anao ny sehatrary. Miaraba antsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao atao anatin'ity fandaharantsika ity akasitrana ny fiarahanareo aminay tsy tapaka isan'andro eto amin'ny Miara Manonja. Makasitraka lorety amin'ny fampidirana ny fandaharantsika ary dia manao kokoa antsika rehetra malagasy mpiray-tandrazana na eto Madagasikara nareo mipetraka na any ampitan-dranomasina any manaraka akaiky ihany koa ny raharam-pirenena. Alohalika ny ranombary ozy tsika ary dia tena voapirofo tsikelikely zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao. Tsy noho ny inona fa dia noho ny etraketraka ataony tompona raiky mpanjakana eo anivo fahefanam-panatanteraka izay mandrovitsy tanteraka amin'izao fotoana izao ary miezaka manao ny tsirariny mihitsy raha zay ny azo ilazana azy. Inona ny tiantsika ambara? Ny alakamisy teo dia ny rahantsika malala fa voapetraka ny taratasy izay fangatahana lalana nataony vondrona RMDM ivondrona ny mpanohitra mikasa ny anao fitafana amin'ny vahoaka n'Antananarivo teo amin'ny kianjana Ambojatovo mikasika ny raharam-pirenena. Ny zoma dia nandahan zany ny préfet ny polisy n'Antananarivo satria nambarany fa tsy ampy ny fepitoana nametrahana an'ilay fangatahana zany. Fangatahana moa zany ny atao rehefa vondrona politika na antoko politika na olona tsotra fa rehefa solombavam-bahoaka kosa dia fampahafantarana zany raha ohatra ka tatitra ny atao. Amin'ny mahafangatahana azy zany dia namaly ny tompona ndraiky mpanjakana izay nanaovana izay fangatahana izay dia mazava ny position ny vondrona RMDM hoe rehefa tsy nomenareo alalana izahay dia mijanona any amin'ny tsisy makeny Ambojatovo zany satria nanambara ny préfet izay nanaovana ilay fangatahana fa hoe tsy ampy ny fepitoana dia tsy mahazo alalana zany ny RMDM hanao an'ilay fifampitafana amin'ny vahoaka n'Antananarivo ny asabotsy. Akora nefa ny agagatsika fa tonga ny asabotsy tapaka amin'ny fifamoivoizana ao Analakely. Feno mpitandro filaminana Ambojatovo. Ary tsy vitan'izany fa mbola misy fandrahoana nataony ilay tompona ndraikitra eo anivo ny fitandrona ny filaminana hoe raha misy korotana eo dia samborana ny nanosony. Kakitsika zany mieritreritra an'izany hoe tompona ndraikitra ve sa tsy tompona ndraikitra reto olona reto. Fa izaka zany ny angatahana lalana tsy ilay préfet ve izay olona voatendry ary ny fitondram-panjakana no manendra azy. Sa efa tsy miasa eo anivo ny fitondram-panjakana le préfet ka tsy masy teny amin'le mpitandro filaminana fa zay tian'le mpitandro filaminana ho resahana ny resahany hoe raha ohatra ka misy korotana eo dia samborina iny nanosony. Mazava nefa le tenin'le préfet hoe tsy mahazo alalana ianareo fa tsy ampy valambe fapolora ilay fepitoana nametrahana an'ilay taratasy. Mazava nge zany raha ohatra ka olona tsy mamboly korotana ary tsy mpitady korotana ny taonivon'ny RMDM dia mazava aminy tsy manao ninina zany satria namaly ny préfet zay nanaovan'ny fangatahana. Samihafa manko izy le hoe vondrona toko sy antoko ary olo-tsotra manao fangatahana dia mila mahazo alalana sy lay solombavam-bahoaka zay manao fampahafantarana fotsiny ihany fa tsy miandro valiny. Samihafa manko zany hoe ty manao fampahafantarana dia tsy miandro valiny fa mahafantatra zany zay ny tompona ndraiky mpanjakana dia izy ny tokony mandray ny fepetra hitandrona n'le fandriampahalemana eo amin'le toerana izay tononony ilay solombavam-bahoaka zany. Fa ny an'ny antoko politika na ny vondrona politika dia miandry an'ilay valin'ilay fangatahana mihitsy hoe inona zany ny valiny amin'ilay fangatahana zay nataonay dia namaly ny préfet ny polisy n'Antananarivo hoe tsy mahazo nareo satria tsy ampy valambe fapolora le. Dia tsy nanao ninina ntsony le RMDM fa nipetraka fotsiny amin'izao fa ilay tompona ndraikitra eo anivon'ny fitandrona ny fandriampahalemana mihitsy mbola nidina indray le lehibeany nidina teny akanja mihitsy ary dia nitapahany daholo indray lahy n'Antananarivo. Dia ozy tsika hoe isa zany ny mampijaly an'ilay vahoaka n'Antananarivo kay.
fa inona kay zany nydikan'le atao hoe préfet sa tsisy lanjany mihitsy hoe zany le préfet amin'ny fijeriny le aonivon'ny mpitandro filaminana azy hoe rehefa nyteny ny préfet hoe non dia tokony mifandraiky am'izay zany ny fipetra raisiny le mpitandro filaminana hoe efa nyteny ny préfet hoe tsy makeny de tsy makeny zany le RMDM noho izany de samy miara mijanona am'izao zany rehetrarehetra fa tsy zany fa mbola tapahana le lalana ao ny analakely ary de tsy mivezivezy ny olona nefa ny olona zany tokony hitady vola normal dia fihezin'le mpitandro filaminana fotsiny le toerana tsy avela misy mivezivezy eo am'le toerana ary de sakanana ohatran'ny hoe tsy azo anaovana ninona zany io toerana ary amin'io le toerana zay sakanany tsy mifandraiky am'le fangatahana nataon'le RMDM le RMDM tsy nangataka ho eny analakely ary tsy nanao déclaration na indray-mba fa za hoe ho eny analakely zay de magaga le fihetsiky le mpitandro filaminana inona ny anapahany mpitandro filaminana ny lalana mivezivezy ao analakely inona ny anaovana le analakely fairano am' zavatra tsisy idiran'ny RMDM mihitsy ny RMDM tsy nanona analakely nandray makary ambojatovo ny nangatahany ary rehefa tsy nahazo le fangatahany tsy ny insiste ny RMDM ka miteny hoe zay tsy maintsy mandeha ambojatovo na mahazo na tsy mahazo tsy magaga atsika zany le hoe fomba fitantanana sa hoe le mitatana le firenena mihitsy ny tsain'le eo anivon'ny mpitandro filaminana hoe ohatr'izay le izy misy fitsipika nge le zavatra ary tokony ho tsapany zany hoe misy préfet teo na maly sa izy zany sady préfet no mpitandro filaminana no mpitsara no tsy haiko inona tsony zany no be ny tanàna no ministry ny fitaterana manao an'le fanapahana tena hoe izy zany ny fahefana faratapony raha ohatra ka jerevana hoe zay tiany atao zany ny ataony ao anatin'le izy tapahany daholo ny lalana tsy avela misy ny famoivon'olona dia normal raha ny metsiny le olona hoe fa maninona kay zany no tsy afaka manao an'lay fitadiavan'le olona tamin'iny fotoana iny de ozytsika hoe any ampitandro filaminana nareo no mametram-panontaniana satria mpitandro filaminana no nandray an'izay fanapa-kevitra zay fa tsy ny RMDM velively ny RMDM raha ohatra ka ny insiste ho eny analakely de marina zany ny RMDM tsy nitenina ny raimbava hoe ho eny analakely izy sa nareo na eno an'izany mitenena zay na eny fa ho eny analakely ny RMDM ambojatovo ny tenen'ny RMDM ina ary ny anapahanao ny analakely sika magaga atsika zay le tena atsika mandrovitsy le fanjakana de ny tena magaga de zao le filohan'ny republika ve zany de tsy mahateny an'le tompona ndraikitra eo anivon'le fitandrona fandripahalemana mihitsy am'le bavura ataony foana isaky ny misy fanapa-kevitra raisina zany hoe mampijaly an'le vahoaka ange zany zavatra ataony zany tsy tsy tsapan'le filohan'ny republika hoe misy fiatraka any any aminy zany fihetsika ataony le lehibe n'le mpitandro filaminana zany io nge tsy any am'le lehibe mpitandro filaminana nge le olona soreny fa any am'le filohan'ny republika izy no sorena satria maninona ianao no nanendreny olona io olona io manao excès de zèle zay mihitsy ny azo ilazana anazy tsy nisy nanonona analakely teo na indray mandeha ary le RMDM rehefa ohatra ka tsy namen'ny préfet alalana efa tsy nanao ninina izy ny asabotsy de magaga zany zavatra zany ve de tsy tokony sady misy service na renseignement eo anivon'ny mpitandro filaminana afaka nampanatson'le mpitandro filaminana ny vice président izay ananany laharana tarby de mantany izy hoe ahoana ka programme anareo fa ino ny tenin'le préfet afaka namaly anazy tsara mihitsy edoara tsara me hoe zao zany programme anay rehefa zay ny tenin'ny préfet fa tsy misy alina mihitsy ohatrany hoe lozany manontany an'zareo na mangataka de ohatrany hoe tsy azo atao ve zany manao fangatahana am'ty fitondram-panjakana ty hoe izy hay tompoko de anao an'zao ianao zany zany ohatra ka anao trano de mangataka anao trano dia zay tiany mpitandro filaminana io na ataonao io na tsy ataonao fa izy no miteny hoe tsy azonao atao zany ohatrany hoe tsy azo atao manao fangatahana fa rehefa manao fangatahana de rehefa misy manangana fototra eo de zay nanao le fangatahana amin'ny fananganana fototra n'io trano io gadrainay tena ohatrany hoe zavatra mahafinaritra ve sa reare ny fanagadrana ho an'ny tompona ndraikitry ny fandripahalemana am'izao fotoana zao fanagadrana tsy hoe ny olona nangalatra na olona namaky trano ny mpamaky trano sy mpangalatra tsy hitanao zay anaovana anazy olona tsy nangalatra tsy namaky trano tsy namono olona tsy nanolana de arangaranganao aminy raha misy korotana eo de aho gadraiko samboroko tena fireareahana mafy mihitsy am'le hoe fanamborana fanagadrana ary io tena tonga de ohatrany hoe izy ny filohan'ny fitsarana tonga de izy no miteny hoe gadraiko tsaraiko ohatra samboroko de gadraiko tena enjana mihitsy le fireareahana zany amina fanagadragadrana sy fanamborana tena lasa atao raha matahora ary biby fampitahorana mihitsy zany am'izao fotoana zao de lay mpitandro filaminana ohatrany hoe fananany manokany de alefo reo mpitandro filaminana reo reko moa mena ambany mena anao akory izy de mandeha izy rehefa baikonao satria ianao zao no lehibe eo
ianao no tendreny eo am'le toerana alefa mandeha mitetiny tranon'olona rehetrarehetra le mpitandro filaminana le zandarma de ohatrany hoe le zandarma ny ananan'olona alahelo nefa ianao no manao an'izay zavatra zay zay nge le tiantsika apetraka hoe fa de inona loatra ty fanjakana am'tolo ty zay nge tonga antsika metraka hoe tonga marina ty ny jadona fa le jadona eto ny fanontaniantsika mipetraka fa zany de makasitraka an'izay le filohan'ny republika raha ohatra mo makasitraka an'izay le filohan'ny republika atao hoe Andry Rajoelina de hoe izy mihitsy zany no manomboka mametraka ny jadona eto am'ty firenena ty fa na mangataka ary zany de tsy azo atao hoe mangataka lalana zay ekeny lalàna zany zavatra zany hoe raha misy zavatra ataonao de mangataka any am'le tompona ndraikitra anao mangataka lalana de tsy azo atao zany fa raha ohatra ka hoe misy kota tonga de migadra ny olona nanao soniany io le olona manao soniny manao sony fotsiny any fa ny mpangataka ane de le vondro ny mpanohitra rehetrarehetra ina ny problème am'le olona nanao sony sa nanana alahelo raika apoka mihitsy le olona nanao sony fa raha ohatra ka zay tokony samborodolo ny vondro mpanomposony mpanohitra rehetrarehetra raha ohatra ka hoe nisy korotana ary teto de tena mbola tsindrina fa mbola tsy arina ambolo korotana zany ny fanoherana fa zay fitenenana hoe raha nisy korotana misy korotana ny korotana treto de ny mpitondra fanjakana avy amin'ny alala mpitandro filaminana no mana korotana ny fiainan'ny olona tsisy ny resaka analakely teo sakana mpitandro filaminana ny lalana famoivery analakely de izany mikorotana le fiainam-boaka normal andavanandro satria manina manao excès tany analakely le mpitandro filaminana zay zavatra zany zavatra manahirana atsika ao anatin'le izy hoe hoentina makaizy ty fikiraneny ty ary olo ohatrany ao tena hitanao mihitsy hoe tsy apozinao raha nisy ny olona ny resaka zany hoe fahalalahana zany tany am' 7 de isany Andriamatoa Andry Rajoelina fa tena manova olona ny seza raha Andry Rajoelina zay nihirahirany zany atao hoe fahalalahana zany tamy 7 androany lasa dictateur de tsika hoe tena mivadika ambony ambany lanitra sy ny tany tena mivadika ambony ambany lanitra sy ny tany sao de tsy hainao ary io fa isaka iny tena nihirahirany zany fahalalahana zany teto misy le reportage nataon'le vazaha iny nandeha be tao anaty tambajotra tserasera tao fa nampatsahivony mihitsy ny teny nataona Andriamatoa Andry Rajoelina tamy 7 hoe raha nisy ny olona tokony toriana de mitondra fanjakana izay namonaka izy vao 7 taona sa 20 taona mitondra tam'izay fa androany iza ny tena manapotika an'le demokrasia resakitsika ny baraingo androany hoe zay ve zany no nitariana ny olona tamy 7 hoe hitaky ny fanovana fa le fanovana tsy misy rehefa tonga eo am'toerana fa ny teo ihany ny teo zay mahatonga ana am'tena izy moa zany ny victime an'le tolona le vahoaka am'tolona ihany satria maninona le mpitondra tsy mety iova tsy manaiky ny fanovana fa mila avy any mpitondra ny fanaikena ny fanovana inange mila manaiky ny safidin'ny olona ianao io ane tsy fanerena ny olona zany tsy azonao terena hoe andeha amonjy anao izy rehefa tsy tiany ianao fa matoa ny olona mandeha de tiany ianao zany angany terena ny olona nakeo ambojatovo tamy 7 fa noho ny fitiavana any Andry Rajoelina de nakeo izy nameno kanja 13 izy ary tadidio fa tamy 7 zava volobelony tantara tsy nisy na tamingana mpitandro filaminana anankiray nanakana ny fidirana teo ambojatovo aza miteny amiko mihitsy hoe nisy mpitandro filaminana anakana tamy 7 tsisy na iray ary telo andro telo meeting anaky telo ny sesiny natao teo ambojatovo 3 sabotsy fa tsy nisy mpitandro filaminana na iray azy de nivadika anakeo amin'ny kanja 13 tamin'ny fahatelo nanaovana an'izany fa mirimbahoaka zany tsy nisy teo amin'ny kanja 13 tamingana mpitandro filaminana anankiray zay etiko tenena hoe nitokanana an'izany kanja demokrasia zany teo ambojatovo tsy nisy tamingana mpitandro filaminana nanakana ne fa de hoe za be ny tanàna Tananarivo de manokana ty toerana ty ho kanja demokrasia fa mbola tsy nahazo fanjakana tamin'iny de kanja demokrasia ambojatovo fa taona vitsivitsy taoriana zay nahazo fanjakana adino fa kanja demokrasia ambojatovo za zavatra zany le tiantsika apetraka hoe ny victime an'ilay izy de le vahoaka am'tolona ihany hoe nentinao anokana ny kanjana ambojatovo kanja demokrasia le vahoaka nefa avy eo ianao ihany mamono an'ilay kanja demokrasia hoe tsy kanja demokrasia toy ndray koa ambojatovo de zay mahatonga le RMD manangataka ny ambojatovo nge satria nasinareo tsangam-batiny professeur Zafy ao rainy demokrasia fa tsy azo idirana ao amin'ny kanjany rainy demokrasia sakana ny préfet nge nanakany ngananao amboletra tam'izany ny RMDM de RMDM aneny janona tany an-trano fa tsy nanao amboletra izy ary tsy nitaona ny olona tsony izy zoma hoe tongavinareo raha pitso sabotsy fa le mpitondra fanjakana sy le mpitondra fanjakana ihany no tsy mifampatoky ary tsy mifampinteny hoe efa nandangy le préfet
de tokony petraka any an-trano zany a ohatran'le RMDM kosa le mpitandro filaminana hoe aha satria tsy nandà le préfet zany de tsy tokony isy olona ho tonga eny Ambohijatovo na iray ary raha ohatra ka nametraka andao ataontsika hoe nametraka zany le mpitandro filaminana de mety hoe mba karazana fanaraha-maso napetraka hoe camion anankiray na ohatra zany hoe miandry hoe sao de misy ihany ny mety manan-kevitra hafahafa fa tsy tapahanao mihitsy le Analakely de le fiainan'le olona andavanandro ny any amin'ny tsy idiran'le zavatra ifampiresana ina ny idirany vitsika amin'ny pétrole zavatra tsy niresahan'ny RMDM mihitsy zany Analakely zany fa le excès de gel ataon'ilay lehibe ny mpitandro filaminana mahatonga ny Analakely lasa rakotra mpitandro filaminana de gaga daholo ny olona fa maninona ny rakotra mpitandro filaminana Analakely fa de victime am'izay koa le filohan'ny République hoe io ary le filohan'ny République voapirofo marina mihitsy fa tena mpanao didy-jadona satria any amin'ny zavatra tsisy idiran'le RMDM no fiainona mpitandro filaminana na ary voaelingelina le fiainan'olona andavanandro zany zavatra zany a dia anjaran'ny mpitondra ny mandinika mahita an'izany fa zao na inona fiatsika ataonareo de tadidio fa misy manara-maso ny fiainana eto Madagasikara zay atao hoe fianakaviam-be raisam-pirenena mijery angen'ny olona ngamon'ny olona jamba manoloana an'ireny zavatra reny mijery izy ary tsy vita mijery izy mbola manontany manamarina efa maninona misy mpitandro filaminana eo Analakely de zay koa ary gaga miara gaga amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny taty amin'ny fanoherana hoe aha zay tsy nangataka ny Analakely ary tsy niteny na indray mandeha zao ifindry ny Analakely fa rehefa tsy nahazo ny Ambohijatovo de nijanona ny RMDM io de kakitsika zany manoloana an'izany de miara gaga amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena tsika de mametraka an'le fanontaniana taty amin'ny fanoherana hoe inona ny mahatonga an'izany de mametraka moa zay hoe ny fanaparam-pahefana ataony ny ao anivon'ny mpitandro filaminana mahatonga an'izany de zay no ametrahantsika fanontaniana hoe ny filohan'ny République ve zany de miantoka n'ireny fietsika ireny hoe eken'ny filohan'ny République ve zany reny fietsika ataon'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fitandrona ny filaminana ireny hoe manakatso ny lalana any Analakely amin'ny zavatra tsy misy ifandraisany efa nisy le tany amin'ny lalam-pirenena zay tsisy ifandraisan'le teo Analakely fa ohatra tsy nahinona feo mihitsy le filohan'ny République hoe aha ny sakananareo nge fiainan'ny olona tany amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra miditra Antananarivo tsy nahinona feo le filohan'ny République mba niteny hoe tsy nety ny zalahy dika zay zany makasitraka mihitsy le filohan'ny République hoe mety zany fomba fiasa zany sa ve rehefa hoe miaro ny toeran'le filohan'ny République fotsiny de mety na inona ataon'le mpitandro filaminana na amon'olona ve zany le mpitandro lehibe mpitandro filaminana de hoe eken'le filohan'ny République foana zany mety zany satria mbola miaro anazy sy ala eto amin'ny toerako satria le zavatra ataon'le mpitandro filaminana zany rehefa tena jerevanao le izy memeopapana isan'andro lasa miditra any anatin'ny tokantranon'ny olona any mampiororo le mpitandro filaminana tokony hiaro an'le vahoaka sy ny fananana izy ndray zany mampiororo an'le vahoaka any amin'le tokantranon'le olona any magaga hoe aisytsika ty eto Madagasikara sa any Afrika na any amin'ny tany miady any ary tsisy an'izany ka manahirana le izy rehefa tena jerevanao le zava-misy am'le olona samy mandoa etra daholo any etra alohan'ny vahoaka ny mandoa ny karaman'le mpitandro filaminana ny hafaran'le izy lasa iantso-po andromasom-pokon'olona anao zany ny hafarany hoe tafa ohatry ty zavatra ty satria tsisy orana inona fa de tena hoe am'izay tiany zareo rehetra de ataon'le izy zany hoe manosika ny any am'le fanoherana anao zavatra tsy eritreretiny le zavatra ataon'le mpitandro filaminana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara ny dahalo manao ny ataony tsy hita ny fiatsika mpitandro filaminana fa ny olona manao fitakina rehetrarehetra amin'ny fitakina ny zoany mitaky ny zoany mpianatra any Toliara enjanina le mpianatra tampotampoka eo gaga ianao fa misy délégation enina amin'ny 50 mandeha avion spécial andeha hoany Toliara avy eo anivon'ny ministère hamahan'le problème an'le mpianatra inona zany ny lakonan'le mpianatra rehefa vahana ihany le problème ny anomezana bourse efa-bolana azy fa manina raha tonga de ny vahana fotsiny le bourse efa-bolana de tsy migrève le mpianatra ho vahanao ihany le izy fa andraisana misy samborina le mpianatra aloha misy maratra zay vovahana le problème efa mikorotana le tanàna zay vovahana le problème fa manina ka raha ny vahana le izy nareo ataoko be vola
na somatsimbola tamin'ny banky resam-pirenena inona ny olana zay kely izy dedadedaka na somatsimbola tamin'ny banky vao ary le bourse efa-bolana re anao an'ity anao anitsy vao aloha le bourse vao anao tramway anao téléphérique anao an'ity zay anao anitsy vao aloha fa zay marary ny mpianatra androany io nefa hita hoe misy olona fa milatsaka manao viveriny ainy ny antony noana ny kibony tsisy vola izy amale izy any andefa délégation hidina any any de alefa aloha le mpitandro filaminana manao herim-pamoretana am'le mpianatra zay vo alefa le mpamany fa manina raha tonga de le mpamany le olana ny teny hoe ok ary fa vahatsika ranga boursanareo efa-bolana point tapitra miakatra ny soratra fa tsy tonga de ampiasana mpitandro filaminana ridarida tsy fakahitana zay sisany zany mitazona an'io fanjakany rehefa ataonao ny konty hoe tena io fanjakany zany raha tsisy mpitandro filaminana de tsy koty tsony fa de fa mifanaovana raha matahora amina mpitandro filaminana zany sisa mahatonga ny olona hoe mbola misy ny fanjakana satria misy mpitandro filaminana miaro anazy zavatra tokony le olana mivahan'le fitondram-panjakana mpitandro filaminana lacrymogène nomena an'le mpianatra fa maninona raha bourse le mena anazy mitondra basy mitifitra azakaza tava hitanao amin'ny sary avoaka ampanao gazety zay ina artizeste ty zao ve ny tadiavin'le mpianatra de fa vatsym-pianarana efa-bolana tapitra miakatra ny soratra zay vahana de zao vao mikoropaka am'izay mamandry izy zay le tatsika hoe ity fanjakany ity tsy mieritreritra mihitsy ny mamany olany le vahoaka malagasy miandro olona mitokony zay vao mitady vola fa nga tsy fantany zany hoe mbola misy vatsym-pianarana efa-bolana mpianatra tsy mandeha misy ministera sa tsisy efa nisy fitokonana tany Tomasina de efa fantatra zany misy mitokona fianaratsoa misy mitokona mahajanga de efa tokony fantatra zany imitovy ny zavatra takindreo vatsym-pianarana efa-bolana de naninona raha tonga de mamandry izy hoe taoriana ny zavatra antranga tany Tomasina de vahatsika daholo ny vatsym-pianarana rehetra ho anareo mpianatra amin'ny anjery manontolo manerana Madagasikara de mipetraka le mpianatra tsy misy etsiketseny fa tsy inony andeha anaovana resabe efa tsy maresy lahatra olona tsony de manao fanakorontanana izy tsika ny tsy maresy lahatra olona ianareo tsy mahavany olona ny fotony ve sa ny mpanohitra zay mitondra atsika raha tsy fahaiza miasa anareo izany tsy maresy lahatra olona am'zany matoa ny olona manaiky ny zavatra tenen'ny fanoerana androany de satria tsy resy lahatra ny fomba fiasanareo mpitondra izy nareo be resaka fotsiny fa tsy hita zay tena zavatra ataonareo rehefa aveo ity le zavatra mivaingana raha nanana vahaolana nareo tsy nampiasa mpitandro filaminana zany tamin'ny vatsym-pianarana io e vao miteny le mpianatra de tonga de midinareo tonga de ity le izy e fa matoa nareo tsy navita an'izany tsisy le vola de mbola mitady an'le vola de mpitandro filaminana aloha ny alefa de rahatraina tam'ty fitondram-panjakana ty vao nisan'izany hoe ty fidanitra de aveo de mavofe zao fitondram-panjakana zao vao nisy an'izany hoe ty fidanitra efa tam le mpitandro filaminana tena mahagaga de manaiky an'izany ve mpitandro filaminana manao ty fidanitra nareo de mavofehana mpianatra de ekenareo ve zany fanazavana zany zavatra tena tsy le izy zany na le mpitandro filaminana ary vao barabara ao anatin'le zavatra ataony le mpitandro filaminana tokony anao ny asany araky ny tokony izy de vao barabara satria maninona misy tompona andraikitra diso misilelaka tafa ohatra ao de miteny zavatra tsy fiteny sy raha ty nisy an'izany ty fidanitra de avofe zany raha tsy tam'izao fitondram-panjakana zao vao nisy an'izany de tsisy miteny ny mpitandro filaminana fa de manaiky ohatrany hoe marina zany ka raha tsy obu izy io ko anaovana tira larika obu ihany anaovana tira larika ary ny tira larika ary tsy ty fidanitra fa misy korba refesina fotsiny afana mandatsaka an'lizy am'le toerana ankiray tena andefasana azy arakaraka ny distance zany fa tsisy basy nanaovana tira larika zany tena gravy ka manodidina an'izay de apatsiahivitsika tsara fa nisy olo-mavambahoaka voafidy tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara ato amin'ny tanàna Antananarivo de nanao fampahafantarana ny préfet hoe ny fahen'ny volana mars zany hoe am'sabotsy zao dia hanao tatitra lay
solombambaoaka toy n'lay tokony atao teo ambojatovo ary fandraiky amin'ny valiteny zay nomeny préfet tam'izany fotoan'izany hoe endanareo makeny somandrak'izay dia natao mifanaraka am'izay lay fampahafantarina hoe eny amin'ny kanja ny somandrak'izay no anaovana anio araka ny resahanareo gagitsika efa manomboka miodikodina le préfet sairan-kevitra le préfet de zay eto mametraka hoe ny mpanohitra ve ny mila vaniny sa ianareo no tsy tia-mpanjaka ny demokrasia eto amin'ity fireneny ity ka tsy mety aminareo mifaneo-kevitra ary tampenanareo vava ny olona ozy izy ny ministry ny serasera hoe zofeny ary tokony atao a ny fidinana an-dalambe raha misy zavatra takina tiareo mbola tsy fitakina koriny fa fampahafantarana ny zavatra ny vorina teo anivony anteny miara-pirenena zay andro mpanjakana mpanao lalàna de nefa miodikodina ny tompona andraikitra am'izao fotoan'izao mamaly an'izany ny fidinana an-dalambe ozy ny ministre serasera de tsy midika fanongana-mpanjakana ka inona ny olana ity nge tsy an-dalambe ny azy ary zany hoe fidinana an-dalambe gagany za maheno an'le tenenina hoe raha misy mikorotany hoe dia samborina ny nanao siny tsy an-dalambe nge iny fangatana nataony RMDM iny fa anatina toerana mifefy neny ministre ny serasera ary mbola anaty siny hoe ny fidinana an-dalambe oaveriko ndray manko le feo rehefa avy eo hoenonareo eno tsara fa zay ny teneny ny fidinana an-dalambe de tsy midika ho fanongana-mpanjakana kinaka zany mampiorooro an'le fanjakana ity mbola tsy an-dalambe fa fidinana anaty zaridaina lay an'ny solombavambahoaka fidinana anatina tany malalaka 70 hektara tsy an-dalambe a mbola tsy an-dalambe ny azy hoe ny fidinana an-dalambe de tsy midika fanongana-mpanjakana maika fa zany hoe fidinana anatina toerana voafefy mazava tsara domaine privé sarotra ny lazana an'izany ho fanongana-mpanjakana satria manko misy miteny ao izy hoe mikonikonina fanongana-mpanjakana ozy ny mpiaradia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tenin'ny ministre serasera nefa mazava tsara hoe ny fidinana an-dalambe tsy haiko ny atao hoe lalambe zany amintsika amiko zany de arabe ohatra ny hoe kanja 13 zao de misy arabe de zay zany atao hoe fidinana an-dalambe zay raha ohatra ka mandeha amin'iny avenue zay ianao de an-dalambe satria misy lalana tomobile am'le izy ity nefa fidinana anatina toerana mifefy Ambojatovo tsisy fiara mandeha ao anatin'ny zaridaina Ambojatovo donc tsy an-dalambe zany neny ministra hoe fidinana an-dalambe izy de tsy midika ho fanongana-mpanjakana ka nangatany RMDM ao anatina trano atokotany mifefy Ambojatovo ny nampahafantariny solombavambahoaka tiako Madagasikara de kianja so mandrakizay fidinana an-kianja zany le izy fa tsy an-dalambe kianja zany fatatsika mifefy zany any amina kianja anankiray malalaka lavitry ny arabe de inona zany ny antokanan'izany hoe ho fanongana-mpanjakana nefa ny tenin'ny ministra mazava tsara hoe ny fidinana an-dalambe de tsy midika fanongana-mpanjakana andraso aloha hidina an-dalambe le mpanohitra fa raha mbola midina an-dalambe ary le mpanohitra nge mbola tsy midika ho fanongana-mpanjakana zany araky ny teny nataony ministre serasera fa tsy hitako mihitsy mahatonga anareo tonga de mandika an'le izy hoe mikonikonina fanongana-mpanjakana reto nefa le teny ary hoe ny fidinana an-dalambe no tsy midika fanongana-mpanjakana ity ary mbola tsy an-dalambe akory inona ny fanongana-mpanjakana am'zany inona ny atahoranareo fanongana-mpanjakana nefa le izy tsy fidinana an-dalambe akory fa anatina zaridaina mifefy ny anankiray moa zany dia ary amin'ny kianja mifefy kianja ny so mandrakizay ary io kianja io tsy zahay nahitany io tsy nanan-kevitra an'izany mihitsy zay fa ianareo mpitondra ny nahitany io hoe amenanareo so mandrakizay 70 hektara misy higalabonanareo tsara mihitsy de hoy zay hoe mety aminay zany arahanay ny teninareo tsy problème mba tsy hitenenanareo hoe zahay mikonikonina fanongana-mpanjakana de ekenay le zavatra teneninareo hoe ok anaovanay taditra io zany fa zahay kosa de miteny hoe defi am'le fitondram-panjakana io satria le fitondram-panjakana ohatra ny manarabo ny teny hoe io misy 70 hektara ary de fenoy de hoy zay hoe fa nga le fitondram-panjakana zany mieritreritra fa zay ty de tena vitsy anisa marina ary tsy hafeno an'le kianja so mandrakizay ty zay ok defi atao aminareo fitondram-panjakana ary ao fa fenonay
rehefa nanao an'le défi indray zay hoe ameno an'le kanja somandrak'izay izay nanaovana fanarabiana ohatra ny tady androsy miemotra indray nareo hoe ohatra mbola sarotra ny resaka réquisition monsieur le préfet azahodikodigna ny resaka raha ohatra ka anda ianao de lavo hoe zay raha nga de tena tsy manaiky mifahafahanareo mane hevitra mihitsy ty mazava am'izay fotoana zay hoe tsisy démocratie eto Madagasikara ary ianareo manampom-bava fa azamodikodina anatina resaka réquisition ianao fa na ianao zany manda tsy manome hoe tsy ekena mihitsy mifanehonareo hevitra tsisy démocratie zany eto tonga de tsoro mahitsy tsisy démocratie zany eto Madagasikara raha mbola andra joelona no mitondra de mipetraka ange zay tsisy démocratie ko de vela zany nareo manao danikibonareo tsisy démocratie de miteny fotsiny zay amin'ny mpiaramombonantoka hoe raha ohatra nareo ame vola ny olona tsy mampisy démocratie zany de asakasakareo fa volanareo moa io fa tsy volanay fa raha mahasaha miteny ny préfet hoe tsisy démocratie eto Madagasikara tsy mahazo miteny nareo mijanona zay ary tena tsy makeny somandrak'izay fa teneny mazava hoe raha mbola andro rajoelona flo de tsy misy zany démocratie zany ahafahanay manao tatra any am'ireo fianakaviam-be resam-pirenena ary de zay indray ny ataonay raha tsy haiko hoe sakananareo nga sinareo zandarma koa manoloana ny birao an'ireny fianakaviam-be resam-pirenena de tsy makany ndray zay fa zay ny ataonay anton-draharaha izahay rehetra solombavam-boaka ny tiako Madagasikara de mitety an'ireo raha ohatra ka miteny ny préfet n'Antananarivo hoe tsy misy démocratie zany eto tsy mahazo miteny nareo de tsy menainareo le toerana de alohanay zay manao an'izay hoe eny ary fa tsy anangon'olona ena somandrak'izay fa alohandray miova zay zany hoe hiteny amin'ny fianakaviam-be resam-pirenena rehetra ianareo mpiaramombonantoka mpamatsy vola hoe anome vola fanjakana tsisy démocratie ve nareo ary fanjakana manao didijadona zay zany zavatra tianay mazava fa aza miodikodina ianao fa raha ohatra ka misy fahalalana maneho hevitra eto de tsorony marina hoe ok ary fa ho ataonay le réquisition de io fitopolo hectara feno iary raha fenonareo de anjaranay mandamina ny olonay fa tsy misy korotana io na kely ary satria zay mbola tsy nampiseho mihitsy aloha treto hoe nisy korotana sabotsy anankiroa zay fa tsy nahitanareo korotana mihitsy tsy nomenareo mbojatovo de manaja ny taty amin'ny RNDM hoe tsika tsy mikorotana zany tandremo sao de tafiditra amin'ny velam-pandrika zareo fa ianareo ny manao letrezana ary nareo ny nanao excès de nitapahanareo ny lalana analakely tsisy rarahinareo an'le vahoaka mihitsy ange na ho sahirana izy de ka satria nareo fiarovana an'le toerana aloha mamaika de tapahana analakely tsisy mahazo miditra fenona mpitandro filaminana analakely tsisy ny resaka analakely mihitsy ny RMD manahy ray ary ka noho n'le fanampenam-bava ataonareo de tonga atrany marina mafina ny any amin'ny firaisana sovietika ary anao ohatran'le aty Madagasikara za momba tenin'le ministre ny serasera hoe le communication izy tena la sovietika mihitsy fa ity ndray le répression tena la sovietika mihitsy zay no izy nenay le teneny tam'izany fotoan'izany raha ohatra ka atao hoe ny olona tia mifanoherana no nitondra tam'izany fotoan'izany de niteneny hoe le communication kosa aloha izy tena la sovietika mihitsy de zao ndray tsika zany miteny hoe le répression anareo mihitsy ny tena la sovietika movatsy any amin'ny pays de l'est tsika mety mandombolombo aza ny pays de l'est mihitsy aza ny zavatra misy eto Madagasikara ambalahelo fa tena any amin'ny tany tsy misy démocratie any amin'ny tena tany misy didijadona no misy zavatra ohatran'izao atao eto Madagasikara zao ka eto zany de misitona ny saitsika zay aty amin'ny fanoherana zany sy ny pombany aty amin'ny fanoherana ary miaradia amin'ny Miara Manonja eto aloha de raisinay mihitsy hoe ny Miara Manonja no miandraikitra n'lay fampafatarana hoan'ny eny anivony kianja somandrak'izay satria ny sombam-boaka moa zany ato anatin'ny Miara Manonja sombam-boaka tiako Madagasikara io ary dia raisinay andraikitra li zany satria mako misy miteny zahay tsy tomponantoka tamin'ny fikarakarana ka rehefa resaka sombam-boaka li izy de sombam-boaka tiako Madagasikara zany no manao an'lay fiantsona n'le vahoaka hiaino an'le tatitra de raisinay ny andraikitra am'zany fa tsy olana sombam-boaka tiako Madagasikara no miantso hoe anao tatitra eny amin'ny somandrako zay amin'ny asabotsy fa eny ny volana mars tsy alana ilany ny andraikitra fa zay izy sombam-boaka tiako Madagasikara io atao anivony Miara Manonja ka no io antso zay ataony ny sombam-boaka io zany
dia itsika nametraka hoe tsy tsika no nahafantatra n'lay toerana fa nympitondra fanjakana ihany a no nanomesopapaatsika tam'zany ary tsika manara-dalàna ary tsika tsy tompony korotana de alamitsika le izy mba tsy isiny ny resaka velavela-pandrika majinijinika ohatrany tamin'ny farany teo tsika nakany merikasinina manko tamin'ny fotoana iny de hoe tsika ny karakara fiara hitaterana anareo de ino no sakanana tamina fanaovana embouteillage artificiel raha zay ny azo ilazana anazy ny créena mihitsy le embouteillage mba tsy hahafahan'le fiara mandeha de aleo tsika tsy hikarakara fiara zany hitaterana fa zao no izy misy ny fitaovam-pitaterana normal ohatra ny andavanandro a zay tokony miasa io raha ny marina raha tsy hoe amoahany zareo didindray hoe mena anareo ny kanja somandrak'zay de nefa rehefa avy eo larona hoe tsisy mahazo miasa ny taxi be efa zavatra hafa mihitsy zany a raha zay no mitranga fa zao esory ao aminareo ny akivina raha zay no mitranga fa mialohan'ny asabotsy de samby mba mijery an'le toerana mihitsy aloha manao entraînement zany tsika mandeha makeny am'le toerana manao karazana simulation de mijery an'lay hoe eto le somandrak'zay de miala avy eo am'le somandrak'zay makany amy toerana misy anao zany ianao mandeha mody ohatra hoe manam-potoanao de makeo amy somandrak'zay de mandeha mody de chronométre anao le izy hoe firy minitra am manao anazy ary eto tsika dia misitona ny gentime rehetra zany a avy amin'ny faritra maro manodidina Antananarivo ny Atsimondrano ny Avaradrano ny boriboritany rehetrarehetra anao an'izay koa zany dia alefatsika ao amin'ny tambajotserasera le izy hoe raha miala avy eo somandrak'zay ianao makany Atsimondrano mametraka toerana anankiray tsika ohatra dia zao minitra ny anaovana azy mba ho fantatry ny namatsika zany le izy hoe raha ohatra ka etsy izy a de miala de am'izao zany izy ny tokony miala ny tsaratsara zany a raha hoeny am'le toerana tsika de miala maraina foana hoe maraina be daholo zany miala de azo azotsika very keo le izy hoe raha ohatra ka aveny amy somandrak'zay makeny Talatamaty na makeny Vato raha any tsara soatra ny lalana zao minitra ny avitana anazy de mba fa manana an'izay zany tsika any anatin'ny saitsika any raha misy moa zany ny ataotsika hoe sakasakana zany tsy hahafahan'lay fiara fitaterana mandeha dia metsika ny ditongotra le izy raha ohatra ka tsy misy ndray zay a de mazava ho azy a dia ny fiara-pitaterana mahazatra ihany zany a no samy andehanantsika mba tsy siny le hoe tsy omena autorisation ndray raha vao fiara hafa ny mangataka lalana de aleotsika tsy miditra am'izay mihitsy hoe aka autorisation na fiara hafa hitatra zany fa le fiara mahazatra ihany a no avelatsika manao an'lay zotra dia tonga eny daholo io misy ny zotra tonga eny akaikikaiky eny zany de ho alamitsika lay toerana zany arakarak'zay hoe mbola hojerena zany le izy a misy tompona ndraikitra avy am'ireo solomam-bahoaka anatin'ny boriboritany enina zany hijery ny fombafomba rehetra ahafahana mampiasa an'le toerana zany ohatry ny ahoana ny ifezatsika an'le toerana zany a mba ahafahana mametraka parking ho an'zay olona mandeha fiara ary ny toeran'ny estrady sy ny toerana misy ny olona rehetra zany tsy maintsy alamina zany zay zavatra rehetrarehetra zay ary ezaka koa tsika ifampiresaka amy tompon'ny toerana mba tsy siny ny resaka fanabarabarana ndray rehefa aveo hoe ka ohatra zao na makatsy na makary tsika mino fa samy gasy io ary afaka mifampiresaka ny samy gasy amina zavatra ohatran' zany itsika tsy olona miopefy fa tsika milamina tsara mandamina tsara de mifampiresaka tsika mikasika an'izay fa ny anjaran'le tanora tiako Madagasikara zany a na itsika ihany koa tsika isam-batan'olona dia mijery sy mandrefy an'lay alavirana miala avy eo am'le misy anazy makany amin'ny foditsika tsiraray zany mba ahafahana mahafantatra hoe zao minitra ny anaovana azy zany hoe anampy atsika am'izay zany reo tanora tiako Madagasikara zay miaraka am'lay boriboritany rehetrarehetra sy ny farim-piadidin'ny solomam-bahoaka zany ny Atsimondrano ny Avaradrano reo lay assistance ny ana rehetrarehetra zany miara-miasa am'lay tanora tiako Madagasikara mba ahafahantsika mahazo an'izay ary aparitaka ao anatin'ny tambajotserasera zany le izy hoe zao minitra ny avety maketo zao minitra ny avety maketo de mahazo sara an-tsaina zany tsika rehetra hoe ohatry zao ny anaovana an'lay elanelany fandaminana daholo zany zay ary toromarika ho atsika mandra-piandritsika an'izay mety hoe inona ny fanapa-kevitra raisin'ny préfet an'Antananarivo dia ny atsika ny organisation mandeha milamina foana zay zany lay tsara apitaina amitsika rehetrarehetra ary nareo moa zany efa namaly miantso daholo mihitsy ary tena hoe mipoaka mihitsy ny message am'izao fotoana zao zany hoe tena tsy araka ntsony mamaly anazy fa de nametraka daholo hoe
ifanotrina aminareo eny am'so mandrakizay zay no zany any ny ao anatin'ny fikarakarana zany dia matokytsika fa mamaly ny antso nareo rehetrarehetra ary de tena hoe ipaka any amin'ny fitondram-panjakana zany ny afatra zay ho ampitaitsika amin'ny andro ina moa le afatra ampitaitsika amin'io zany de hoe reo ny enisanjato tompoko manisahy anareo zay zany ny voalohany faharoa ny aty amin'ny fanoerana de tafiditra anatin'ilay sokajy hoe opposition intelligente tsika tsy manao barofo ary efa miova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de mieritrerety anareo mpitondra fa raha ezaka ny anampy-mavo nareo de reo zany n'olona tapianareo vavo ary mandraisa lesona manomboka eo zany fa tsy vahaolana tsony ny fanaovana herim-pamoretana tsy vahaolana tsony a ny fanaovana letrezana fa ho tsarain'ny tantara zany raha ohatra ka tonga atsika zay afatra zay makany amin'ny tompony ndraiky mpanjakana ary ok zay tia mandrefy alohan'ny fotoana hoe reo miketrika fanonganam-panjakana sy ny efa tenentsika efa ela be nge tsika nyteny zany fa le mpitondra fanjakana tsy fantatry hoe maheno ve sa zavatra hafa mihitsy ny tiany hoenona hoe mahafinaritra anazy hoe mihaino an'le hoe fanonganam-panjakana fa hatram'zay nytenena atsika mbola tsy ary nisy nyteny fanonganam-panjakana te fotsika io tsy mila ongana nge fa mangamasake inary tsy azo nympitondra ve zany hoe ny fietsika ataonareo ihany manimba anareo fa ny olona tsy mieritreritra ny zavatra oatra zay kory nareo ny manao fietsika zay tafa oatra ary miteraka ny fankalan'olona anareo ilay zavatra ataonareo ohatra ny tamin'ny sabotsy teny nge mahasorena olona tapahanareo le lalana efa nyteny re midema fo eny ambojatovo ianareo ndray manapaka ka eto dia aleo averina hitsy tsara fitenenana mikasika n'lay teny nataony ministre serasera de amenanareo foana iny zany mba hotadidinareo tsara hoe ny azy ary miteny izy hoe ny fidinana andalambe de tsy midika fanonganam-panjakana tianay ty tsy andalambe tompoko fa ankianja mbola misy degré latsaka zany raha mpitahina amin'ny hoe lala arabe ka tsy fantatry hoe olonareo sa tsy olonareo ministre serasera ary mba azonareo enona sa tsy azonareo enona fa raha misy ny mamony fo miaro anareo am'izao fotoana zao de ministre serasera kanefa rehefa tsy enonareo zavatra teneniny de gagitsika hoe fa iza zany ninonareo teny aminareo saminareo ao satria mazava be mihitsy le zavatra teneniny tena mazava ny fidinana andalambe de tsy midika fanonganam-panjakana point aiza koa misy fanazavana mihoatra no zany tokony hoen'le filohan'ny republika tsy inony angamby ministre serasera iny hoe laingy zany fa tsy mihinanao am'zany fa rehefa misy midina andalambe de miozongozona ny sezako re tokony mamaly le filohan'ny republika tsy mariny ny teny ministre serasera iny tsy mariny zany hoe fidinana andalambe zany tsy midika fanonganam-panjakana fa mazava ny teniny hoe ny fidinana andalambe de tsy midika fanonganam-panjakana ary misy zany eraky zao tontolo zao izy misy an'zany any Paris na ray ny ohatra moa zany ny filoham-pirenena frantsay teo aloha ny filoham-pirenena Hollande nalay ny ohatra tao anatin'zany nalay ny ohatra daholo ny zavatra nitranga tany ivelany tany hoe misy midina andalambe fa tsy miongana le fitondram-panjakana tsy fantatry efa manina raha mena an'izay lesona zay ke le tompona ndraikitra le patron any am'izao fotoana zao hoe monsieur le président kalmosy ianao tsisy fanjakana miongana zany raha misy midina andalambe fa zoany zany zo fototra ary zo feno ny midina andalambe mitaky raha misy aratra dolapaty misy tsy filaminana misy fatapahany herinaratra de apetraka aminareo fantanina mbola misy fatapahany herinaratra am'izay sa tsy isy tsony anareo mamaly anazy anareo anaty gouvernemanta fa tsy mila zay akoriny mbola misy ve ny tsy filaminana amin'ny asanjolasy ny asandalo sa tsy misy anareo ihany mamaly anazy mbola misy ve mifanendahana sa tsisy ianareo ihany ny asaina mamaly satria zay le argument tena tao tsisy andro tsy mahavoentaka ozy de mbola misy fe zany sa tsisy tsony de raha ohatra ka tsisy tsony de mba mangataka an'zareo ny ministra vehivavy rehetra ao anatin'ny gouvernemanta mandeha tsy raharay makany ambodiny so tsy mitondra mpiambina ary mivimbina poketra manao volamena satria tsisy tsony nyfanendahana de ho jerentsika rasa ny ministra vehivavy rehetra ao anatin'ny gouvernemanta raha tsisy tsony nyfanendahana donc raha misy le fanendahana zany afaka midina andalambe satria mbola misy nyfanendahana voatonina tao zany efa manomboko laniko tsenjery le teny nataony ake fa aloha averimberitsika de mba samy malany tsenjery na filoha republika ary ianao moa mihaino an'ity fandarina ty monsieur le président atao kokoa ihany ianao zay tena adintsika hatram'izay nisy nyty Miara Manonja ty nihinanao kokoa ny monsieur le président coucou monsieur le président
ka averina hoe nonao monsieur le président le ten'le ministre serasera fa ohatry ny mety tena aminazy mihitsy averina ndray izy zao zany de mba eninao de zay le zavatra tytsika tenenina hoe anatin'le izy hoe mba samitsika mihaino hoe mbola misy ve fanendana am'izao sa tsisy tsony mbola misy ve ny délestage am'izao sa tsisy tsony mbola misy ve ny tsy filaminana sa tsisy tsony antony mahatonga de hoe noho ny alafo ny vidim-piainana zany izy mampitokona ny olona any avena rehefa lafa ny vidim-piainana de midina an-dalam-be ny olona ka eto amintsika eto tsy haiko sa mora ve vidim-piainana tompoko ohatrina kapoaka ny vary ohatrina le kalao tenenina reo de ohatrina ny eny an-tsena lafo e zany sa mora ka raha ohatra ka lafo zany mahazo midina an-dalam-be zany ny olona noho ny fiakatra ny vidim-piainana zay ny tenen'le ministre serasera monsieur le président manomboka lanitsika tsenjery aloha alefa foana de am'izay alefatsika ndraiky hoe rapitsa alefatsika androany alefatsika rapitsa alefatsika rafakapitsa atao lanitsika malagasy rehetra tsy enjery mihitsy ny teny ministre serasera iny mba ho filamatra ho azy mitondra rehetra manomboka aminareo zao charité bien ordonnée monsieur le président io izy io teny ministre serasera io angatahana aminareo anatin'izao gouvernemanta zao hoe mba io ny ataonareo filamatra hoe ny fidinana an-dalambe tsy midika ho fanongana mpanjakana ary midina an-dalambe ny olona rehefa misy zavatra takina amin'ny fiainam-piarahamonina zay mianjady aminy dia averitsika ampitiavana zany ampitiavana raha mato ministra no amerenanay indray ny feonao amin'nyity maraina ty fa de nao olona mahafinaritra namana olona tsara ozy le anankiray zay zay namana zay any aminareo any zay namana olona tsara zay ka namana olona tsara miteny zavatra marina zay tsika rehefa marina de tsika marina io ka tsika re tsy manao diso zavatra marina marina loatra mihitsy iteneny iny de zay ny amerimberenantsika azy ary aorinan'izay dia ho avetiny namana olona tsara anankiray ko solombavam-boaka Madagasikara voafidina boribontany voalohany zay isan'le anao tatitra maître antra zafy manatsoa anoy an'lay fandaratsika rehefa aveo dia makasitraka atsika rehetra nanaraka an'izay mpahampitenena nanjarako zay tamin'ny ty maraina ity ndao ary raha tsika le teny nataony ministre serasera fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza tonoana ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy hoe aizany droit ny olona manifester atsao io zany nge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe miadevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana am'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika reo de hoe aza to avelo ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihina-tsakafony tsy misakafony tamin'ny sabozery fa satria tsisy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrobana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'le izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra mivonsaravalimana ngera nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena ambojatovo na ny tena analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotany re olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mivonsaravalimana capable mirava normal ngereo macrobeoririke ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra macrobeoririka izy raha eo amikanjana ambojatovo ny tedaviny ary raha pio tsy afaka pitso ihany koa ny olona mitaky an'io délestage io hoe oka zay kosa mba raisiny andraikitrareo fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalambe de tokony afaka manao hevitra ao ambojatovo za de mba anisany mihitsy am'izany hoe za koa de mba andeha hitolona rao ambojatovo hoe nao a délestage fa mijaly ny olona de raha pitsony hoe mety misy cause hafa hoe ny insécurité maty ny zanakay violé ny zanakay tapado ny zanakay tsy hita misy mpangalary-jaza ny taolapatany avanay manjavona ny anatin'ny fasany zay voaendaka tsisy toerana sy mahavoendaka anao tsony partout na eto Antananarivo na any amin'ny faritany de andao hidina an-dalambe hiteny amin'ny fanjakana hoe ajanony kosa zay oka kosa zay fa raisiny andraikitrareo amin'le insécurité fa ny problème atsika de zao ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mapita amin'le fitondram-panjakana hoe tsy faly anao vahoaka amin'le délestage any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny eno anao any iza namaky anao any efa mila anopa mihitsy ny hoe de tena tsy rary ny jirama tsisy ilaina azy de tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina n'ity fitondrany ty any anao menimena de ça s'arrête là
fa moyen aneonao hevitra démocratique, moyen d'expression démocratique et citoyenne mihitsy ny fahafahana midina an-dalambe. Ary za tompoko de mirevendiquer an'io droit io amin'ny maha-olom-pirenena ny vahoaka malagasy, satria rehefa tsy maneho hevitra izy manao zay danin'ny kibony eny le fitondram-panjakana, manao zay danin'ny kibony le fitondram-panjakana, tsisy rarahiana an'izay fitarainanao. Milamina normal ny filoatra ny tsy misy crise eto amin'ny firenena, misy io fetsiketsehana eny Ambojatovo na Analakely io ny délestage ny insécurité sy ny sisa. De zay le teniny koa raha ny tokony misy zao manana droit aneho hevitra ny olona hoe non zay kosa tsy manaiky an'ity délestage ty tsony, ndao irona an-dalambe. Mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko, mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko, mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko, mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko. Fa ny mirona an-dalambe zany ohatran'izay le teneniko anareo contre la vie chère ny andafy, contre le mariage pour tous, pour telle raison de manao fihetsiketsehana ny olona any. De misy indray zao le hoe PMA, procréation médicalement assistée ngambany izy zay raha tsy disoako, le hoe mère porteuse zany zay ngamba ny tena malaza azy. Vao farany teo tany France nanao fihetsiketsehana, tsy misy midika mihitsy manongana ny Hollande. Nefa Hollande zay anisan'ny faran'izay tsy tia mbahoaka mihitsy koa ao France ao, fa tsika rehefa mbola tsy mivelatra ny toetsaitsika fa ny antise mpitondra de hoe sao de iongana foana ny antise ny mamaiky an'le vahoaka, satria zay le tradition nampianarina atsika de hoe vao midina an-dalambe de manongana foana ihany koa, tsy voatra mihitsy ty fireneny ty. De tsy ametra-panontaniana ve hoa le mpitondra fanjakana hoe à 9 mois ny fipetrahany eo amin'ny fitondrana de efa sakoroka sady indray eny Analakely. L'histoire est un éternel recommencement. De miverina foana zany, de miverina foana zany, de mipanika le fitondram-panjakana. De inona mba réaction hitany? Alefa daholo ry dinosaure politika rehetra izay efa tsy maharesy lahatra olona, tsisy crédibilité. Torameo any tena va jerena re ohatra ny tena sadasada daholo zay mitrango anaty fahitalavitra rehetra, tsy miteny endriny so de misy miteny hoe niendrika andray io tenenio ko mba tsy mety koa zany any Lalatiny zany. Fa na le hoe ity karazan'olona ity ndray de andeha hiaro an'le fanjakana de hitanao mazava, tsy misy anamaritana anazy fa mialatsiny amin'le teniko masika hoe mercenariat politique any ny azonao amaritana azy. C'est du n'importe quoi. Tsy menatra ve le fitondram-panjakana hoe raha vao maika mba tokony hiaro azy ny ny tanjona, ny inverse an'izay ny tanjona tratra. Vao maika sorena ny olona de mizapy de mahita, de mizapy de mahita. Na iteny fahazato faharivo eo azy reo le mercenaire politique reo mitety hainao manjery de hoe andeha any amin'ny faritany indray hono, andeha anao ino moa zany anasan'ny atidohan'ny olona zany hoe tsara ty fitondram-panjakana ty fa oka mba ilamina fa tsika anao fampandrosoana. Tsy mahavany olana zany satria ny olana vahoaka tsy any. Mba te hanana ny ambarany koa ny vahoaka malagasy amin'ny didiratsiraka amin'ny Zafy Albert, amin'ny Ravalomanana, amin'ny Ratjoelina, amin'ny Rajonary Mampianina. Fa le vahoaka malagasy mba te hanana ny ambarany ve mba nisy ny eritreritra hoe ahoana ny anaovana anazy? Maninona ny boîte de rose ny firenena navelanao mandeha fotsiny nefa ianao nidradradrara tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny fomba solennel mihezinezina fa hoe hiady amin'ny boîte de rose io. Aizy zao zany. Ary reo teny menao rehetrarehetra tsy taterahanao, reo promesse non tenue nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra nakaty. Miazo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty, de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana. Ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana? Miazo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty, de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana. Boîte de rose hoe fa fantatra daholo ny anarana ianona fa tsy mahita ianao na rezaka andraisana ndraiky. Nefa reo migalabona miaina ao anatin'ny arembe, ianao malagasy mahantra mitongo vao homana. Ny fiainanao any anaty tatatra, ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano, vary hoaninao tapa-kibo, zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra, tompotrano efa hitsohatsoahana isan'andro satria tsy voalohany io fatrano. Rehefa tena tsy voalohany moa ka voaroka de mandeha ny ambany tetezana ianao farany, ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery de manao bidonville. Alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondra reo nampahantra azy, tokony angatahana fanazavana ianareo. On veut demander des comptes, on veut avoir des explications. Zay le izy, zay le tiako tenenina hoe azo ataonareo zavatra maika foana ty hoe araroty ny fatokava Marc Ravalomanana zany na eto na any apita, na mbola eto Madagasikara na any apita ozy zay iry zay. Rehefa tena ho tonga amin'izay fotoana anaovana ny réconciliation nationale azo atsona foana izy
ka tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza ary inona ny tena tiantsika atao ary ny fanontaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsiny fa masika le teniko fa ny any zaza tiana tsy tsitsiana rotsakazo ary fitiavako atsika no itenenako an'izany. Est-ce qu'on mérite ça? Mendrika an'izao zava-misy zao ve tsika? Fa tsika ve zany de lasa ce point-là miaritra an'izao zava-misy zao. Tsika koa mba te hangataka fanazavana mpitondra fanjakana. Tsika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe non, misy zavatra tsy zakanay. Zany rehetrarehetra zany inge fanontaniana tiana apetraka daholo e. Ary mba tiana angatahana fanazavana. Zakanareo zany le tsisy jiro sy rano. Zakanareo zany le délestage, zakanareo zany le insécurité. Zakanareo zany zao zava-misy iainana zao ka raha zakanareo de fio ary. Nandray tsika ohatrany te hametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy, tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra an'le tsao ka raha zay ary noho izy moa akory atao. Zako manaitetra sy mampifoa atsika indrindra mampite hanosongozana. O zay namako zay mampite hanosongozana mifoa azy ndry. Zay le teneny de ohatran'izay mihitsy le tiako tenena atsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga-panjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana-panjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord raha hoe raha pitsa afaka pitso ndao aneho hevitra eny an-dalambe atsapan'le fitondram-panjakana efa tsy zakatsika intsony de andao andeha ao an-kianjanam-bohijatovo ny eo alalany zay imanifeste de hitany eo hoe marobe ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy. Fa tsika tsinona amin'izao fotoana izao on se laisse faire ka mipetraka ny tsika de miaritra trèfle ozy ny fitenenan'ny tanora zay de tsisy raharahin'ny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifoha izy maraina mihinana petit déjeuner mahafinaritra tonga ny atoandro mpitondra ao amin'ny colbert mitsilabolabo mikalabona ka mpitondra tsinona milamina ka mpitondra tsinona normal raha ohatra lavitry ny considération anao vahoaka mijaly le mpitondra. Satria izy na ny embouteillage raha tsy heretany ianao sady eo anatin'ny embouteillage ny tsemboka amin'ny mahamay ianao tsy mba afaka mi se permettre mandefa climatiseur satria mitsitsy lasantsy ho an'izay manana fiara. Zay tsy manana fiara moa de mandeha tongotra eny de tara mirima le iry zany teneniko zany. De tena tenenao anatin'izay de hoe mijaly le vahoaka malagasy fa matoa le vahoaka malagasy antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika de tsy raha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any an-tranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avoaloha de mifoa izy de eo am'braony aucun problème avec les embouteillages, la pollution, le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra ny embouteillage tsy miaritra ny fijalianao de normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany fijalianao de enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly zany délestage zany tokony azo hitinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao ambojatovo ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe sokafy eo ambojatovo io afahan'ny olona maneho hoe tsika mitondra banderole ianao andre matofilo fa ao ny problème na délestage tsy rarahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any an-dafy rehetrany ary zany pratique démocratique zany tsy tokony amezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany. Maninona ny any an-dafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany eny an-dalambe akapokapo ny vilany eny an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny azy ara zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy hoe alao ambojatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zay le teneniko anareo hoe tena antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika de tsy raha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any an-tranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avoaloha de mifoa izy de eo am'braony aucun problème avec les embouteillages, la pollution, le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra ny embouteillage tsy miaritra ny fijalianao de normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany ny fijalianao de enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly zany délestage zany tokony azo hitinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao ambojatovo ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe sokafy eo ambojatovo io afahan'ny olona maneho hoe tsika mitondra banderole ianao andre matofilo fa ao ny problème na délestage tsy rarahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any an-dafy rehetrany ary zany pratique démocratique zany tsy tokony amezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany.
maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany eny an-dalambe akapokapo ny vilany eny an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny asa ra zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy aho hoe alao Ambohijatovy zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zay de fehezam-pitandro filaminana de ao aloha maneho hevitsika hoe non okazay ty délestage tena mandripaka tena mampijaly mamono vahoaka ity tena mamono vahoaka nge le délestage tsisy ninina azonao atao ary io tsisy maly zao alahady de mbola tapaka ny jiro teny ivandro sy ny manodidina teny mandritra ny ora maro andro alahady a zaho moa zany de tsy miresaka tsony zaho manana fianakaviana ny Toamasina fa tena isan'andro san'andro memenina sara raha misy jiro manomboka mivaly marana ka midimy ora riva tsisy jiro tsisy ninina azonao atao zany potika daholo ny zavatra ao an-trano de mendrika an'izany fetsika vahoaka malagasy reto e mendrika an'izany fetsika ny any andafy any na de hoe suppression na personnel isy fotsiny aza anatina orinasa anankiray de efa mampidina an-dalambe ny olona fa tsy midika fanonganam-panjakana mihitsy zany ary tsy matahotra Barack Obama aizay François Hollande raha ohatra ka nidina tamin'ireny le nisy an'le hoe inona moa ty izy teo saika anakatonana ozinina zany tany Frantsay ireny tany Bretagne iny raha tsy diso ahako nidina an-dalambe fa tsy hoe matahotra Hollande mizongosina ny sezako iongana non isan'andro any Maison Blanche eo alohan'ny Maison Blanche any États-Unis ary za témoin an'izany nahita maso isan'andro eo alohan'ny trano fotsiny ny firenena mikamy zany eo alohan'ny trano fiasana ohatrany hoe eo alohan'ny io lapany Ambohitsiroatra io misy olona manao fihetsiketsehana foana manohitra ny guerre tany Afghanistan manohitra ny guerre tany Irak manohitra ny zao manohitra ny fatatsika zao tany nisy an'le tovolahy mainty nodaroany mpitandro ny filaminana Michael Brown ny anarany de mitsiketsika ny olona manohitra an'izay fa tsy hoe matahotra Barack Obama ao Maison Blanche iongany eto raha misy manao fihetsiketsehana iongany eto raha misy manao fihetsiketsehana iongany eto raha misy manao fihetsiketsehana ka maninona ny atsika no atira vao misy hoe mia fihetsiketsehana fotsiny na fihetsiketsehana inona na inona de tonga de matahotra iongana foana le fanjakana fragile nge zany le fanjakany matahotra le fanjakana ary normal le fanjakana hoe fragile de manao panika de manao foana ohatran'io raha zany ao amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika ary mba ampitiavana ny tenenako azy an'ity fean'izay resako zay Andriamatoa filoha raha rao reny olona ao anatin'ny MSA inona zay mipotra amin'ny fahitalavitra reny vao maika mahasorena ny olona aminao ary tsy reny olona reny nge mahasorena ny olona fa tena hoe mba tsy mety koa sy ty ataon'le filoha pireneny ity reny olona reny vao maika manimba ny imaginao ary mandrava ny crédibilité anao satria hita olona mazava hoe tsy hitandray zay atao de manao fikaramana anady ara-politika fa tena raha zany ao amin'ny toeran'ny filoha le mode le fomba fanaovana le communication aloha de tena la soviétique mihitsy tamin'ny andro ny amiral Ratsiraka nge nahitana andreny tamin'ny révolution socialiste hoe raha vao misy anna kely de mipotra tamin'izany fotsiny amin'izao fotoana zao ozy ny mpandigny zay avec plus de chaîne fotsiny maromaro fahitalavitra tamin'izany moa zany tamin'ny RNM TVM de mipotra manohana fanjakana foana ary mpanao mpikaramanady ara-politika raha vao misy zavatra de mipotra mitety média fa vao mitovy jerevanao fotsiny aloha de fa te hizapy ianao fa mampalahelo fotsiny mizapy ianao de le tête fotsiny miova fa toujours le même langage amin'ny fahitalavitra fa de mizapy ianao zany daholo ny hitanao de soreny ianao farany de le fahasorenan'ny olona zay nefany mivondrona makany amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy amin'ireo oloreo nge tsisy dikany amin'ny olona aotra ny crédibilité andreo fa makany amin'le filohan'ny repoblika le mécontentement ny olona de lasa il capitalise le mécontentement tsy haiko na fiteny zany fa paradoxal zany zavatra teneniko zany le capitalisena manko ohatrany hoe dans le sens positif du terme fa iniko atao an'izay mihitsy mba ahitatsika hoe misy zavatra paradoxal mamenatr'olona ao anatin'io raha io lasa mivondrona ny filohan'ny repoblika daholo mifahatezeran'ny olona ray manontolo anka ny zanak dada tezitra aminao ny tsy zanak dada ihany koa tezitra aminao hoe maninona ny tsy voafehanao fihetsiketrehany zanak dada de tsy ahafahanay miasa araky ny tokony ho izy zanak dada moa zany efa tezitra amin'ny zanak ny tsy zanak dada moa zany efa tezitra amin'ny zanak dada de mbola tezitra amin'ny fitondrana ihany koa de ny zanak dada ndray koa mbola tezitra amin'le fitondrana hoe maninona zay ny tsy avelanao manao fihetsiketrehany dikan'izay zany na miodina makaiza le fitondrana na miodina makaiza diso satria tsy
ary tsy manitsy zay ny foan'io problème io raha miheny ty fitondram-panjakana ity tsy ohatran'io fandehan'io raharaha io za de minoahany zany nareo fa tsy miheno mihitsiny ho tonga amin'ny fitenenana hoe anarina foana fa tenenina foana fa zay vao tena nenina eo tokoa raha ohatra ka ho tonga amin'ny tena hoe fanonganam-panjakana tokoa fa ny am'izao aloha zavatra tokony azo fehezana tsara fa ny ao any tiako hisariana ny sainy le fitondram-panjakana de tsotra hoe raha sy volana ianao tao ariana ny petrahanao teo amin'ny fitondrana de efa misy an'io zavatra io mandiny tena zay ny teniny ministry ny serasera mikasika an'le resaka hoe fidinana an-dalambe fa tiako tsindrina fotsiny ao anatin'le izy hoe zofeno izy ny fidinana an-dalambe ary tsy tokony sakanana ary tokony atao zany raha misy zavatra takina ao anatin'le izy dia tena tokony midina an-dalambe ny olona mitondra an'ilay fitakiny fa magaga tsy nahinotsika feo mihitsy ny ministra ny teny hoe inona ny anakananareo ny mpianatra nandeha nidina an-dalambe nefa fitakina vatsim-pianarana efa-bolana tsy nomena ny antony nidina an'le mpianatra teny an-dalambe fa izy ndray no ny teny fa hoe manao tifo-danitra de mavofe le bala fa nanina izy raha ny teny hoe zoan'ireo mpianatra ireo le midina an-dalambe satria izy tsy azo ny vatsim-pianarana nandritra ny efa-bolana koa satria tsy alohan'ny fanjakana le vatsim-pianarana de aza sakananareo izy hidina an-dalambe hitaky an'izany vatsim-pianarana zany satria jiry tapaka ho izy ny fiakarany vidim-piainana raha misy zavatra takina hoe taolapatiny tsy fandrimpalemana fanendahana de mila midina an-dalambe fity tena vatsim-pianarana iainan'le mpianatra nandritra ny efa-bolana tsy nalohan'ny fanjakana ary tsy université anankiray no midina an-dalambe fa le université manerana Madagasikara midina an-dalambe manao zany fitakiny zany votovorona Tomasina Mahajanga Fianaratsoa Toliary fa tsy miteny le ministra hoe avelao izy hidina an-dalambe fa zoany zany satria mitaky vatsim-pianarana izy misy zavatra takiny ao de mahazo midina an-dalambe satria zoan'ny feno zany ny midina an-dalambe fa tsy nahentsika hoe teny an'izany ministra serasera hoe aza sakananareo izy ry mpitandro filaminana fa nangina tanteraka izy am'izao fotoana zao moa de délégation mafonja ny nidina any mandeha mandamina an'le vatsim-pianarana fa nanina raha tonga de nalomeloha le vatsim-pianarana de tsy mila midina an-dalambe le mpianatra gouverner c'est prévoir magaga ataontsika anaty farangososiny iny tam'le resaka zay nataony teo ary tiako tsindrina ihany le izy mandroana an'le hoe teo andasatsitsarony reny dia adiny rehefa mahazo seza zay le tonga amin'ny irany rakiki riki hoe adinony anao hoe zay le izy ka adinony le mpianatra satria fa nahazo toerana izy de lasa tsy izy no miaro an'le mpianatra androany hoe ranomarina de ministre serasera misy tokony mijory oka le mpianatra fa zakitiana aza tifirina fa maninona ny vonoana le mpianatra nefa zoan'ny feno ny midina an-dalambe mitaky ny vatsim-pianarana izy dia ampatsiahanareo fotsiny fa misy mbola manontany hoe manahoana le resaka polo dia rapitso talata zany maraina ety amin'ny MBS nospatrana dia manohy an'le fivarotana polo tsika rapitso talata ho an'ny rapitso talata zany zay miteny eo indray ovina indray programme manaraka ohatra ka mbola tsy nahazo an'le polo zany tsika le polo Miara Manonja dia miditsika ety amin'ny MBS nospatrana izay polo zay ho an'izay mbola tsy nahazo ao anareo le tsy nahazo le mandefa afatra reny mbola misy ve le polo dia misy le polo ka de toizantsika le izy fa le fotoana ny tsy ampy de tsy afaka nanao an'le fivarotana le izy fa talata zany no asitsika an'izay dia mila mifandamina tsara tsika rehefa manao an'izy manaraka le fandaminana le olona izay mivarotra an'le polo io zany tsika ny talata maraina mba talata maraina ihany tsika zany makany fa tsy hoe mbola amin'ny telo reny areo vao tonga avy fa atao tsika hoe hatramin'ny 12 sasany eo miandry le varotra zany de mba mody izy rehefa avy eo de makasitraka tsika manaraka an'izay toromarika zay izao dia omeko ny honorable Anitra Razafy indray ny fanoizana ny fandarantsika amin'ny ity maraina ity dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ity andro latsinainy maraina voalohan'ny volana marsa ity sotra n'Andriamanitra lehibe tsika fa natratran'izany volana marsa zany na dia tao ara ny fahasairanana sy ny zavatra rehetra ny famaofao tamin'iny volana nitsahantsika iny teo melohan'ny andraisako fitenenana dia efa miditra ao amin'ny antso antarbio ny namana ministra Andrenjato dia aleo aloha ho raisitsika izy dia manohy ny fandraisam-pitenenana ao aorianan'izay manantitra ny rahaba ho antsika mpiaino rehetra eo amin'ny ity
ity fandarana Miara Manonja ity. Zava-dehibe loatra ny fahendrena asehoan'ny fanoherana amin'izao fotoana izao. Raha ny zavatra ataon'ny mpitondra dia fantatsika miariary fa tena sango mihoatra ny loha no ataon'ireto mpitondra reto amin'izao fotoana izao. Ary mampiteny ny maona satria efa maneho ny ahihany mikasika ny trangana demokrasia eto Madagasikara, ny mpiara-miombonantoka amintsika rehetra amin'izao fotoana izao. Manarak'izany dia fantaritsika ny fisotron'ny toetra ara-pirenena. Ny fisotron'ny toetra ara-pirenena dia lanjaina araky ny misy atao ao anatin'izany fiarahamonina izany. Indrindra fa ny fiarahamonina politika izay andraisan'ny fanoherana anjara be dehibe amin'izao fotoana izao. Matoza ny zava-misy eto Madagasikara tonga amin'izao dingana misy azy izao dia satria tena nandray anjara be dehibe tamin'izany fanentanana ny vahoaka izany ny antoko-panohatra ary mahamahana ny mpitondra fanjakana isakan'izay mihetsika. Ny mpitondra fanjakana izay mametraka avy hatrany didiky zafy lehibe. Rehefa miteny ny fanoherana hoe anao fangatahana izahay mikasika ny hetsika rehetra izay atao dia manao fangatahana tokoa ny mpanohitra ary tonga ny RMDM ohatra nanao izany fangatahana izany ho an'ny kianjanam-bojatovo dia sady mamaly ny mpitondra fanjakana hoe tsy mahazo manao ianareo no avy hatrany izy dia mitotona miaraka amina feripetra izay tsy mbola fahita teto Madagasikara amin'ny fanakanana ny fihetsiketsehana izay atao eto Madagasikara. Mbola tsy nitranga izany hatramin'izay. Ary amin'izao dingana misy ny fanoherana eto Madagasikara izao na dia niezaka ihany ara ny président repoblika izay ambara eto Madagasikara fa hoe lanim-bahoaka satria eken'ny rehetra fa izy no ao na dia misy aza ny doublon izay mbola hanaovana fanakianana sesilany mikasika indrindra ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo izay nitrangan-javatra mamoetra teto Madagasikara dia mbola manaiky an'izany any ny antoko-panohitra amin'izao fotoana izao hoe izy ny président repoblika dia ny rafitra rehetra napetraka izany président repoblika izany io mbola hajainy io hatramin'ilay préfet izay no amafisiny na dia hoe efa préfet hatramin'izay ary fa mbola no amafisiny fitondrana amin'izao fotoana izao ny fahatokisana n'izany préfet de police izany dia mangataka fahazon-dalana any amin'izany préfet de police izany ny fanoherana amin'izao fotoana izao dia efa nilazo izao ny fanoherana hoe dia tsy nahazo alalana izany tsika dia tsy mila mandeha makeny Ambojatovo fa mandany fanjakana. Ary ny amin'ny asabotsy izao izay anaovan'ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo renivohitra enina mena dahatatotra dia mazava fa tsy mangataka fahazon-dalana ny fanoherana amin'izany endry zavatra izany satria dia azon'ny antoko-panohitra amin'ny alalan'ireo solombavam-bahoaka an'ireo voalazany lalam-panorenana fa tokony hanao tatitra zareo ireo eo anelanelany ny session anankiroa dia hanao izany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo renivohitra ao anatin'ny fanoherana ary lany tamin'ny anaran'ny Tiko Madagasikara. Dia samy miandry indray ny rehetra fa dia hanao fanerena ny fanjakana io tsika. Eto izany dia milaza mihitsy hanao fanerena isika mianakavy amin'ny fomba rehetra miavaka sy mihaja ary feno fahendrena. Samy maneho ny heviny fa zo fototra izany ary tokony ho atao amin'ny asabotsy ho avy izao. Dia hitantsika eo indray izany ny fanapahan-kevitra ataon'ny mpitondra fanjakana izay efa hitantsika fa miodikodina ihany izy manoloana n'izany fangatahana izany, tsy fangatahana moa izany lakotsiny be dehibe fa fampahafantarana mikasika indrindra ny anaovana an'izany tatitra izany. Ary hanao defitsika mianakavy ny tokony hamenoana io kianja eny amin'ny ataontsika efa kianja koa moa izy zao satria ny mpitondra fanjakana nanome an'izany toromarika izany hoe eny amin'ny kianjan'ny Soamandrakizay. Ary io kianjan'ny Soamandrakizay io izany dia heverina fa
hainy fanjakana ny manao an'izany réquisition zany a rehefa mapetipety azy ny toedrara ary verina fa tsy any mpitondra fanjakana irery ny atao hoe fitantanana ny firenena fa tsy maintsy misy fanoerana. Zay ny maha-règle démocratika ny fanaovana politika amin'ny tany mandala n'izany démocratie zany. Ka rehefa tsy zany tsony ny zava-misy eto Madagasikara de tokony hitonona zany io fanjakana io. Azany hevitra fa tamin'ny faraparan'ny herinandro iny nipotra tao anatin'ny fahanginany ny président république de nihevitra fa izany mihitsy no ambarany hoe manomboka izao nareo dia tsy mahazo mandefandefa demandy aty aminay fanjakana zany mihitsy fa manosorenay nareo fa raha vao mandefa demandy aty aminay nareo de osamborinay. De iny tokony moa zany fa tsy izy no niteny an'izay fa le ministre ny gendarmerie zany no niteny an'izany hoe zay manaonosony eny io de osamborina raha ohatra ka misy korotana. Tsy nisy korotana akory re tompoko. De avy hatrany dia efa eno fa manao intimidation an'le olona nanosony ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. De averiky indray mandeha zany a tokony manao fanambarana pahabia maso ny président république rehefa hiteny amin'ny manaraka fa hoe tsy azo atao intsony ny manao fihetsiketsehana eto Madagasikara satria tsy zany tsony ny régime eto Madagasikara, tsisy démocratie zany tsony a fa ny démocratie zany a tsy ahitana-bokatra, tsy ahitana fandrosoana, tsy ahitana etsetratsetra fa dia manosory. Zay mihitsy moa no tena filazan'ny pomba ny fanjakana io amin'ny ankapobeny amin'ny endrika sasany hoe ny mpanohatra dia manosory ny mpitondra fanjakana. Ahoana moa zany fomba fihevitra ty fanjakana ty zany? Ahoana no ahafahana hoe tena ampifalifaly ny fanjakana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara? Voalohany ny vidim-piainana dia mangany fotsiny tena manepotra ny vahoaka ny vidim-piainana eto Madagasikara. Faharoa manaraka izany tsy misy mihitsy ny climat favorable man'ny fomba ahafahana mandraraha eto Madagasikara. Climat favorable tahaka ny ahoana moa no ahafahana manao fandrarahana eto Madagasikara raha ohatra ny fifanarahanao amin'ny FMI zay tena antoka iray ahafahana tena manao an'izany fandrarahana maty ihany eto Madagasikara satria antoka isan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin'ny fanjakana malagasy dia tokony lamina tsisy zany. Ahoana no ahafahanao tena mandry fehizay eto amin'ity Madagasikara ty satria ahazo famatsim-bola any amin'ny banque mondiale ianao, tsy mahazo ianao satria zay ny zavatra hitan'ny be sy ny maro. Ny conseil des ministres irery eto Madagasikara eto ambonin'ny tany ny mahita fa dia nahazo vola tamin'ny banque mondiale ny fanjakana malagasy. De varenitsika manoloana n'izany lafin-javatra rehetra zany. Ary fantaritsika fa mbola tsy miteny amin'izao fotoana izao ny communauté internationale noho ny antony ara-diplomatika ary feno fahendreny zany apetraky ny communauté internationale zany fa raha ny fanohanana azo ny Miara Manonja amintsika miteny izao na ireto mpitarika ny Miara Manonja zay anaovana sotasota, anaovana fanelingelenana, anaovana raha-matahora, anaovana tena zay faran'izay zokiny amin'ny fomba fampitahorana dia everiko fa tena mandeha ny raharaha fampelezan-kevitra fanazava-kevitra zay ataon'ny Miara Manonja amintsika miteny zao. Tena tafitany amin'ny olona zany ary mandona ny reto mpitondra fanjakana reto ary mahatonga azy ho kerikery say tahaka an'io satria olona tanapolo, olona tsy manao barofo, tsy manao herisetra, tsy nahitana taratra na inona na inona no anaovanao fiampangana hoe zanaky metra hanitra de hiampangana kely amina silakarongony anankiray. Efa fantatra nge zany fomba fanao zany ary fantatra tamin'ireo gendarme tonga tany amin'ny tranony metra hanitra tamin'ny fahafahany tsirika tao anatin'izany tranony metra hanitra zany fa hoe ary tohatra misy rongony ro ny amin'ny zoronzoron-javatra de anaovana azafady fa tsy zany. Zany hoe talohan'ireny fisamborana ny zanaky metra hanitra reny a de efa fantatra fa izay ny fomba fiatiny reto fanjakany reto zany eo amin'izay lafin'izay satria efa niteny an'izany izy melo an'ireny trangan-javatra teny amin'ny fanao fakanam-bavany ny zanaky metra hanitra reny. Dia elana fondro raha ohatra ka tena hiteny mahery aminareo zay satria ny
alahelo tsy ambaravana dia zakany tompony ihany. mafy loatra ny ataonareo aminay mpanohitra. Tena tsy zakany no fanoerana tanam-poly tsy manam-boly ary tsy manana zavatra hoetsehina eo amin'ny fomba fanazava-kevitra eto Madagasikara ny fanoerana amin'izao fotoana izao, ary tsy rariny zao ataonareo zao. Tapahanareo ny MBS amin'ny fiakarana makany amin'ny faritany, fahazahon'ny faritany, manerana amin'ny faritany rehetra seran'izao tontolo izao ny fanazava-kevitra izay ataon'ny Miara Manonja. Dia zao zay mbola hanaovanareo brouillage rehefa mba miditra kely amin'ny tony radio tony sy ny etsetera. Dia inona ihany ara zany no tokony mbola ataon'ny fanoerana eto Madagasikara eto? Tokony dekretenareo mihitsy ao anatin'ny conseil des ministres hoe manomboka izao dia ravana ny fanoerana eto Madagasikara satria manimba ny fiainam-bahoaka ny fanoerana eto Madagasikara. Raha ohatra ka zany fahitanareo azy, raha ohatra kosa ka tsy zany ny fahitan'ny vahoaka maro anisy eto Madagasikara, dia mananga ny vahoaka maro anisa eto Madagasikara mba hijoro anohatra zao jadona efa miatra eto Madagasikara zao, ary mba ho tonga maro eny amin'ny kianjan'ny somandrakizay amin'ny asabotsy ho avy zao satria miandry anareo Gasikara. Raha tsy izao tsika no mijoro dia milaza marimarina fa ao anatin'ny 10 taona manaraka dia vita ny momba ny Madagasikara. Tena tapitra Madagasikara, tapitra amin'ny fomba fijery azy satria hitatsika ireny zava-misy any Afrika Atsimo amin'ny resaka volamena 63,5 kilo ireny. Fantaritsika ny vokatry ny fanapahana voalohany nataon'ny fitsarana tany Afrika Atsimo. Avy hatrany dia ireo lazain'ny mpitondra fanjakana, lazain'ny gazetin'ny mpiaro ny mpitondra fanjakana, anesoeson'ny fanoerana hoe tsy mahafanta-javatra akory ny eo amin'ny fanoerana fa an'olona any a Dubai any volamena io, tahaka an'izao izy 3 lareo sy ny etsetera izay migadra any Afrika Atsimo, samy ny deboten'ny fitsarana tany Afrika Atsimo avokoa izany hevitravina rehetra izany. Ary miandry ny tena vokany sika hoe inona ny tena vokatra io, ary raha mivoaka io dia mba heverina fa ho trondro be amin'izay no mba ho hen'ny vahoaka malagasy fa tompomarika amin'izany fomba fanaovana tantely hafa-drakotra ny harem-pirenena eto Madagasikara zany. Ary ny harem-pirenena eto Madagasikara dia raha mbola zao no anaovanareo azy, dia tsy ahasoan'ny vahoaka malagasy mihitsy zany, ary tsy ahasoanareo reo fa ity tany ity dia tanymasina. Ary raha ny tanymasina no anaovana zavatra kinangananga dia mitsingatitra ho azy eto amin'ity Madagasikara ity. Ny olona rehetra nanao an'izany kinangananga teo amin'ny fitantanana ny tanymasina izany. Dia miala tsiny monsieur le président satria efa miseho ianao io, efa ianao zany ny interlocuteur-ny fanoerana amin'izao fotoana izao dia ambara mazava aminao ny zavatra rehetra tokony atao. Atsaharo ny fanenjehana ny mpanohitra fa tsy ahazo vola eo mihitsy ianao raha vao mbola mpanohitra no enjehanao. Atsaharo ny asa sotasota mikasika ny fanoerana eto Madagasikara, ary aza vilivily mihitsy ny resaka eto Madagasikara fa tsy mandeha ny fiainan'ny firenena, ny vary lafo dia lafo, ny entana rehetra eny an-tsena misondro biby, ary tsy ny fanoerana no manao an'izany raha hoe tsy afaka miasa ny olona fa nareo no manao an'izany satria dia tsy crédible intsony Madagasikara manoloana an'izao tontolo izao. Ary efa tsy crédible Madagasikara dia hitoka-monina eto tsika. Nareo nefa ny train de vie anareo dia mbola train de vie kadiaka, zany hoe tena miezaka ny mandeha mafy nareo, miezaka ny tena ao anatin'ny tsara tarehy, fa miainga ambony tsikoky nareo satria ny vahoaka malagasy tarihanareo zay feon'Andriamanitra reo no nandany anao ho président république. Na dia teo aza ny doublon dia ambara fa raha manao vinany amin'ireo vahoaka feon'Andriamanitra reo ianao dia tsy ho ela, dia hitsingatitra eto amin'ity tanymasina ity. Ary tatoato moa ianao tsy nitenitsony an'izany hoe masina ny tanin'razana, angamba efa many ianao ary efa mahafantatra fa tsy zany intsony no tokony ho izy eto Madagasikara raha ianao amin'ny zava-misy eto Madagasikara no resahana dia efa mahamany ianao amin'izay. Zay angamba no teny ataoko
amin'izao maraina izao ko dia meko amin'ny namana manaraka ny fitenenana. Izao kositsika dia anome ny fitenenana ny député Totosoa, député ny boriboritany fahenina, dia mino finaritra daholo sika rehetra manaraka ny fandarana Miara Manonja. Miaraka rehetra indray amin'izao Miara Manonja amin'ity Alatsinainy ity, ary mamakasitaka ny honorable mianatra nanome ny fitenenana. Misaotra amin'ny tomposika fa nahazo herinandro vaovao indray ary herinandro vaovao izay faniritsika niona mivantana amin'izay amin'ny asabotsy izao izay fantatsika fa amin'ny simasa izao no anao tatitra misy olombavomboaka enina izay voafidy tena Antananarivo renivohitra izay ho ataontsika eny amin'ny kianjabe any Soamandrakizay. Ny fanjakana moa dia io no mimenantsika tamintsika nangataka ny Ambozatovo sy ny kianjan'ny Trezime, dia nomenantsika io na dia ray andro monja aza alohan'ny miasa sabotsy nanomezantsika kely nefa ny fotoana tamin'ny indray mitoraka iny krisy fanomanana. Tamin'ny indray mitoraka ity kosa efa tamin'ny herinandrotsika nanao fampafantarana hoe hoeny ny vahoaka satria efa io no niteny zareo hoe omenantsika hoe io zany no fenotsika mba aheno zany tatitra ny solombavambaoaka satria efa maro isika vahoaka no tia hieno zany ary izay solombavambaoaka koa dia lina dia lina ny ampafantatra anareo ny zava-misy rehetra izay niseho teo anivon'ny assemblée nationale sy ny fiainana-pirenena amin'ny ankapobeny. Zany rehetra zany dia sakiny ny lalalam-pandroana ary asan'ny solombavambaoaka zany izany. Koa dia mihintsy manantena isika fa dia iaona amin'izay tsika, iaona mivantana ary mino fa tsisy tsony ny sakatsakana satria zareo efa nilaza ombenombeno fa raha any dia omenay ary afaka manao an'izany ianareo. Ary isika moa dia olona ny fandeferana dia manaiky sika ary efa ny fahafantarana efa nataontsika mazava koa fa hoe tsika zany no iaona amin'ny asabotsy izao. Ary eto amin'ny mahasolombavambaokana izay voafidy teto Ambohimanarina ny 6e arrondissement dia manao antsoavo atsika vahoaka rehetra na izy na iza izay monina eto Ambohimanarina satria isika dia olona mafitika dia manasantsika ny tenako mba ho tonga maro amin'io andro io. Sara mifahatonga vatsika tena nimetrika sina ary isika dia anisan'ny tena maro nandeha tongotra tamin'ireny tsifisin'ny taxi be maro ireny dia nandeha tongotra sika na dia somary alavitra ary dia nandeha tongotra sika na ale na retour isorana tsika zany. Soamandrakizay nefany dia tsika no anisan'ny akaiky indrindra isika vahoaka n'Ambohimanarina ka raha sanatria misy ny embouteillage, raha sanatria misy indray ny gafogafo maro isan-karazany sanatria avokoa fa misy manantena fa tsisy tsony zany satria efa malagasy tsika, efa mahay mifanatra, mahay mifampieno ary misy manantena fa isy izany taxi be zany ka miomantsika ao anatin'izay rehetra fa misy organisation izay ataontsika ao anatin'izay rehetra izay. Raha misy moa ny taxi be dia makantsika akaiky atsika eo raha sanatria zany ka tsy misy indray dia itsika no akaiky dia misy organisation izay horaisy ny victime sy ny jeune team aty amin'ny 6e arrondissement afahantsika miaraka misotra ampilaminana sana mifanaovantsika azy reny, sana mifanaovantsika ny fiarahantsika ety Ambohimanarina rehetra reny dia miara mirontsika mifampitatana amin'ny hira mpivavahana sy hiratsika izay fanaontsika zany mamonjy ka moramora misotra makeny Soamandrakizay. No hitatsika io ihany ary tokony eno Miara Manonja fotsika sy ny réseaux sociaux sy ny radio sy ny onjam-peo sy ny télé amin'izay
organisation tsikizany sy fa misy ifandaminana zay matipaka zay ho ataotsika amin'io andro io ary eto dia manao antso avy ihany ho an'ny fitondram-panjakana mba hisin'ny filaminana satria mbola verina ihany fa tsy izahay tiavaty amin'ny miara manonja na vaty amin'ny solom-bavam-baoaka no isiny zany mbola tsy nanao an'izany mihitsy izahay ary vonina anasa rehetra ny filaminana arak'izay efa natao hatramin'izay ka hatramin'izao ary amin'ny hoavy rehetra ary dia aoka isika mba ifamifanitana daholo na rakoto na raso na randria ao anatin'izay satria efa maro dia maro nareo no mandefa ny SMS miresaky ny enina andalana iny miantso hoe rovina ihany no voa tapitra de tonga ty ny fotoana zany ary tany malalaka de malalaka misy mandrak'izay io dia ampisehotsika fa vahoaka maro isika ary isika koa dia rehefa hoe hoavy zay de hoavy ary tsy sakatrakana intsony zay ahazo atsika amin'io fotoana io hoe dia makasitraka sady amin'ny toromarika rehetra zay omena atsika rehetra ao anatin'izay rehetra zay ary mbola mamerina ihany fa ny fandaminana dia ny distime sy ny jeune isaky ny arrondissement isaky ny district zany no ifandamina an'izay ary sy tompona andraikitra zay andamina atsika isaky ny fokotany afahatsika miara-misotra zany eny amin'izay toerana so manana zakizay zay koa dia miraso atsika rehetra vahoaka malagasy rehetra amin'ny fiainatsika manontolo mankahiratsika amin'ny fiainana andavanandro ndraraha-pirenena tsy maintsy ampahafantarina atsika ny fiainatsika dia tsy maintsy misotra ao anatin'izay filaminan'izay ao anatin'ny firaisankina ao anatin'ny fihavanana trany ary izahay Miara Manonja izay solom-bavam-bahoaka dia tsy maintsy mijoro hatrany mitondra ny feonareo vahoaka mitondra ny etaetanareo vahoaka ary tsy maintsy mitondra ny vaovao rehetra izay tokony ampahafantarana atsika mba tsy hotompotra ny miontsika eto amin'izao firenentsika malalatsika izao koa dia raso atsika ary eto indray aho dia manome ny fitenenana amin'ny député fetra zay voafidy tao amin'ny 5e arrondissement. Misaotra ny solom-bavam-bahoaka totosoa avy eny amin'ny boriboritany fahenina na amin'ny fitenenana. Fetra razavitsy miandrona solom-bavam-bahoaka avy amin'ny boriboritany fahadimy voafidy teto Antananarivo renivohitra no mifampiresaka amintsika indray. Mamerina sy manamafy ny arahaba izay efa nataony ny namana rehetra ny fandimby teo. Ny tondrako ny anjara fandraisako fitenenana eto ny anio dia fanamafisana sy zay araky ny efa nataony namana ihany koa. Ho atsika vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina, ho atsika vahoaka malagasy rehetra, indrindra fa isika vahoaka eto amin'ny boriboritany fahadimy mahakasika ny tatitra izay ho atao eny amin'ny kianja ny somandrakizay amin'ny asabotsy fa enina ny volana fa martsa ho avy zao. Anisan'ny voakasika manokana isika amin'izany satria atao hoe tombony ho atsika ety amin'ny boriboritany fahadimy no nisafidianana sy nanomezany tao amin'ny préfecture ny polisy ny toerana eny somandrakizay anatanterahana an'izany tatitra zany. Ka eo indrindra no anamafisako amintsika poniny boriboritany fahadimy indrindrandrindra manao hoe tombava maro isika. Tombava maro satria tatitra no atao eny. Tatitra. Mino izahay fa efa liny ianareo iaino an'izany tatitra ho ataonay solom-bavam-bahoaka enina mianada voafidy teto amin'ny boriboritany fahadimy izany. Tatitra mahakasika ny asa izay nitanterahanay sy nataonay mandritry ny fivirina ara-potoana natao tamin'ny faraparan'ny taona lasa teo iny taona 2024. Tsara mba mahalala ianareo. Inona no zavatra nifampiresahanay teny? Inona no adihevitra nataonay teny? Nanahoana ny fiainany ankapobeny sy asanay solom-bavam-bahoaka nandritry n'izany fidina ara-potoana izany? Inona daholo ilay lalàna rehetra nolaninay teny? Inona no resaka atao hoe fankatoavana izay nitapahana teny
nandritra am'zany fivoriany zany maro be ny zavatra horesahana eny izay indrindra no iatsona ianareo vahoaka indrindra hoa ianareo ety miboribory tany fahadimy tonga maro anafika an'izany tady zany satria adidinay no manao an'izany ary ny lalàna alam-panorenana ny lalàna fehizoro no manery anay anao an'izany anatanteraka an'izany taritra izany tsoraka zany ihany ko ianareo vahoaka fireha manany ty misy ny volam-panjakana misy ny volam-bahoaka zay ilany mandritra n'izany fanatanterahana n'izany fivoriana na ara-potoana na tsy ara-potoana ka noho izany indrindra mahatonga anay manentana anareo hoe manana didy ianareo zo anareo mihitsy kio no mandre izany tatitra ho ataonay izany mba tsy ho tompotrano miona ianareo araky ny teniko tsy tokony ho tompotrano miona ianareo satria ny mahasoa atsika malagasy ary ny etaetsika mahakasika ny hoe maniry fiainana tsaratsara kokoa isika mihoatra noho izay iainantsika izao maniry isika ny mba hoe anao ezaka anatanteraka ihany kio rehefa fanateraka natao izao fitondrana izao zany rehetrarehetra zany no antony ionatsika eny esao mandrakizay ary hitondrana ny fanetanana anamafisana n'zany le hoe antso atao atsika mianakavy zany hoe tongava maro isika ilaminy tsika eny toy ny fanaotsika ihany ilaminy isika tsy ho lavitry ny resaka korotana ho lavitry ny resaka fandrovana ho lavitry ny zavatra tsy fa tatitra tsy misy afa-tsy tatitra no ataotsika eny ifampiresaka aminareo izay indrindra ny tokony fianaranaareo tahotra ao anatin'izany natao hoe betsaka ary maniry mihitsy izay mangataka mihitsy izay am'ireo mpitandro filaminana mba hiara-iasa aminay nataoko hoe tany malalaka be asa kolekitary izany no toerana naterahantsika zany tatitra izany zany toerana ionatsika amin'ny andro sabotsy fahenina ny volana mars teo dia mba mitodika eny amin'ny mpitandro filaminana isika mitodika amin'ny tokona raiky mpanjakana mba tsy hisy ny sakatsakana mba tsy hisy sanatry ny filambaniny toy ny tranga tam'ireny fitsangatsanganany ireny toy ny tam'ireny fanolianay izay anao ny tatitra teny amin'ny kianjana ambojatovo rehefa tsy nekena moa zany dia ny rava-pilaminana ny vahoaka kanefa manateny izay fa ny am'tindra ny toraka ty kosa dia aleo tao amin'ny fitoram-panjakana tamin'ny alalan'ny prefecturan'ny polisy nefa nanolotra izany nefa dia raha malala fa antombotra loatra ny fotoana izay nomenareo hoe anatanterahana izany ka dia ny am'ty indray mitoraka ty efa vonony izay mananandro vitsivitsy izay io manana na amresaka fandaminana rehetra amin'ny akapobeny ka dia manatena anareo mpitandro filaminana fa raha iara-iasa aminay ianareo dia ry fanometanana aminay ianareo dia raha tsika mitandro izany filaminana izany satria ao anatin'ny filaminana tanteraka no eritreretinay anatanterahana an'izany tatitra sy fionana ny vahoaka anatananarivo sy ny manodidiny zany ny amin'ny asa izay nitanterahanay nandritra n'izay fivoriana farany tena ny CCI moa ny akamarony nefa misy ihany koa ny tena nivony antenera-pirenena indrindra makasika ny reny atao hoe asa mbo mieraka dia ampafantarinay ianareo ifampizarana aminareo anarina any mety misy maro ny namana na ny zanaka na ny zoky izany mahita satria tsisy ny fehtaona moa am'izany hoe afana solomavambahoaka sy andraikitra solomavahoaka maniry ny tonga am'izany toerany zany hoe zao ny tena ndraikitra am'izany asana solomavambahoaka zany zao no asa tena tokony ho atao am'izany ny fitiavatany razana ny fanehoana zany fitiavatany razana zany anaty hoe aty iraisana amin'ny fahantana any ny fahavalitsika fahantana ny fahavalitsika voalohany ary zay indrindra no antony anaovana iantso foana amin'ny mampanoatra anay sanatry ila ady izay sanatry ila kisa izay fanjahatra tadiavinay de izao ny tanjona iomonany tsika malagasy eza de hoe anatsara ny fiainany malagasy tirairay azy ary sitrahany malagasy ny arena marobe zay ananany ty firenena ty fa mba hitovy ny fitsinjarana araky ny ezaka ataony tsirairay mahakasika an'izany hoe arena iomonana fananana iomonana an'ity fireneny ty tsy misy tokony ilaza na sa ilaza eto fa tokony ty fireneny ty ary tsisy tokony hiteny fa hoe manana ny marina ireretra fa adievitra ny atao adievitra ara-politika ny atao adievitra ara-toekarena no atao débat no atao ary zany no fahatsika hoe moroso makany amin'ny tena fampandrofona fa tsy resaka fotsiny tsy vita amin'ny resaka zany ary tokony porofona amin'ny asa ary ihany koa anaporofonay aminareo vahoaka anatananarivo sy ny manodidiny fa tsy mbola nanompa olona izay raha tato amin'ny Miara Manonja nataoko hoe
tsy resaka miara-monjy tsy resaka tatsy ny député tiny fa naizanazy nefa tiako ihany ny mitondra fanamariana ho anareo ao anatin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao hoe tsy misy mora nanompo anareo angamany tato aminay ray anjara fitenenana tsy misy nanany eritreritra ianao an'izay hoe ampiady anareo amin'ny vahoaka na hankalany vahoaka anareo fa ny zavatra rasan'ny olona dia iraisany manao hoe fomba ahoana no mba iaina ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky vola ao anatin'ny zavatra tsaratsara kokoa fa de miasa mafy ny vahoaka miasa efa ataoko hoe mihoatra ny folo rakely nefa dia mbola mitrongo voahomana ihany nohanina androany tadiavina androany ny trosa isan-daniny tsy nazy anaovana azy zany rehetra zany ny rahantsika fampiresakeny aminatin' zany tatitra ho ataona izany ka dia miantso eny miantso alohan'ny amaranako ny teniko satria mbola maromaro ny namana ny ray fitenenana sy ny anjara fanentanana eto to anatin'izao fandaharana izao miantso atsika rehetra tsy hakanavaka io tsy voatery hoe izahay ihany tsy voatery hoe ianareo mpanarady ihany tika Madagasikara na ianareo izay miaino ny Miara Manonja fa asainy tsika rehetrarehetra tsy hakanavaka na fomba an'izao fitondrana izao ara de raisina tanandroa bavanareo fa tsy isy sanatry ilakisa aminareo raha tongeny ary pitsika anonyme tsy misy misoratra eny amin'ny tareo ka hoe zay fomba midinina ihany tokony ianao an'izany tady zany fa ho an'ny vahoaka malagasy nareo nifidy anay nareo tsy nifidy anay ka dia manatena ho tonga maro isika ary ho tonga ampilaminana manady amin'ny fikipika sy ny fahamihinana rehetra dia ataon'ny mpikarakaraka dia zay angambany mamananako ny teniko fa dia manatena ho tonga maro isika dia miraro soatsika rehetrarehetra samotratry ny andro asabotsy eo anenenan'izay ny isika mino fa mbola misy ihany mety anjara fitenenana zay mety nay tsirairay avy sy lombavambahoaka ka dia omeko ndray ny namana député Alain Ratsimbazafy voafidy tao amin'ny district Anatsimbano ny fitenenana ka dia miraro soatsika rehetra mandrapiresaky indray dia manaraka ny araba ho atsika rehetra zay manaraka ny fandarana am'izao maraina zao ary isorana manokana moa ny tsombavambahoaka feta izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy tondran'izay famitevitra izay ary nanome ny tena tiany koa ny fitenenana Ratsimbazafy tsombavambahoaka voafidy tao amin'ny district Antananarivo Atsimo no mitondra ny fanehoan-kevitra amin'ity maraina ity eto am-piandohana dia manao kokoa ny sika ho ampita-tafika satria dia na mitondra an'izay afaty zay nareo hoe rehefa mba miakatra ao ianao tsombavambahoaka dia mba anehoana an'izay kokoa zay anareo ampita-tafitra torak'izay ihany koa isika izay manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao maraina zao tokony fantatsika tsara moa fa ny Miara Manonja dia tsy mitsahatra hatramin'izay ny nandinika sy nanaraka andalam-pirenena ary jery ireo zavatra zay hita fa tsy fanarahan-dalàna na ihany koa fanaovana tsinitsiny ny zoafototry ny olo-pirenena mijoratra ny solombavambahoaka sy ireo mitovy fomba fijery aminy amin'ny fijoroana amin'izay hoe fampanjakana ny fahamarinana sy fifanajana amin'ny lafin'ny mahaolona ary indrindrindrindra ny fitakiana ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara. Amin'ny herinandro lasa zao dia fantatsika tsara ny zavatra nitanga tany Antsohiara mahakasika an'ireo fitakiana maro izay ataon'ny mpianatra ary nahitana endrika ihany koa izay atao hoe tsy fahafalian'ny mponina manoloana ny fiakarany vidim-piainana izay iainany amin'izao fotoan'izao ka nahitantsika an'ireny endrika fampitehana zavatra maromaro reny. Ny tianambara angamba ety am-piandohana dia ny hoe ny fitantanana ny firenena zany dia ilaina ny mijery lavitra na hoe tokony hanana ny prévision na ny vision ny mpitondra anankiray rehefa hitatana ny firenena. Hitantsika fa lasa ao anatin'ny tafalatsaka ao anatin'ny korotana foana ny
maseho amina endrika fitakina toy ny grevy samihafa vao mirotsaka ny fanjakana. Ny zavatra mitranga tany Toliara zao a dia araky ny loharanom-baovao a dia efa nisy tokoa ny délégation nalefana amono afo zany raha ny marimarina kokoa. Tsy ny tany Toliara ihany nefa ny hitatsika fa nitranga ny teny Vodivorona Antananarivo, nitranga ihany koa ny tany Tamatavy a izay fitakiana nasehon'ny mpianatra. Misy ihany koa fantatsika tsara ny orinasa Kroma izay ahitana ihany koa ireo mpiasa maro izay maneho an'izay tsy fahafariana no ny fandraisana karama izay izay karama izay tokony ny fanjakana malagasy no mandray an-tanana an'izany. Ny tiana asongadina dia izao hoe tsy iray vola amin'ireo olona ireo ny tsy nisitraka an'izany tombotsoa tandrisy azy zany fa amam-bolana maro efa tana 5 volana na mihoatra an'izay azy ny maro. Fa ity fitondram-panjakana ity dia toa miandry ny olona irotsaka an-dalambe na hanao fitakiana sy grevy izay vao mandray ny andraikitra. Izay no hitarafana fa olona tsy miomana ny an'izany andray fitantarana ny raram-pirenena izany no mpitantana ankehitriny satria tsy manana ilay antsoina hoe prévision sy ny vision hitantanana ny tany sy ny firenena. Raha sehatra ara-bola ny resahana dia nisy olombavambahoaka mahafantatra tsara fa misy ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana eo anivon'izany antenimieram-pirenena izany ary ireo zavatra takiana sesilany ireo dia efa voalaza ara-dalàna ao anatin'izany dalàna amin'ny feno teti-bolo izany fa endrika fitavozavozana ve sa natao mihitsy izay ampahoriana ny vahoaka malagasy ity izay hitatsika fa ao anatiny efa fahasairana lalina vokatry ny valanaretina nandalo, vokatry ny fahaverezana asa, vokatry ny tsy fandehana ny fehatry ny fiarina isan-karazany dia raha malala amin'izao fotoan'izao dia tsy manana ny paikady mafy fa mifanandrika an'izany ny fitondram-panjakana mba hanamaivanana an'izany fahasairana ny vahoaka izany. Izany no tsariany any saitsika amin'izao fotoan'izao, sanatria hoe fanoherana be fahatany no eto anivon'ny Miara Manonja fa tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy angamba raha ny zavatra mitanga amin'izao fotoan'izao ary azo lazaina fa fiainany kapoaka satria mafy dia mafy ny fiatraika an'izany fahasairana izany. Sahirana ny olona na dia mitady ny vary arotsaka ara isanandro. Eo ihany koa ny fahasairanana samihafa amin'ny fiakaran'ireo vidin'ny PPN na ireo sakafo fototra izay ilana andavanandro ny mponina. Raha tsy teny mahakasika ny vidin'ny menaka sy ny maro samihafa izay hitantsika miseveny amin'izao fotoan'izao fa tsy mitsaha mitombo izany. Ny fitondram-panjakana ve tena hitady vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy sa sanatria ny zavala tiany lela olana ho an'ny vahoaka malagasy ny fisian'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao. Ao anatin'ny izany olana rehetra izany no hijoroany ny eto anivon'ny Miara Manonja ary inona fa Miara Manonja aminay ianareo vahoaka malagasy. Mahafantatra tsara ny zavatra misy ny fotony fa mila tsy ho zaka intsony ny zavatra iainana amin'izao fotoan'izao. Noho izany dia tsy tomboboloko itsika ka ho tapenam-bava fa vonona ny fanometanana hitondra an'izany etaentanareo vahoaka izany izay solombavam-bahoaka indrindra anao ny fitakiana amin'ny tompona andraiki-panjakana mba anatanteraka ny adidy sy ny andraikiny mifanandrify amin'ny adidy sy andraikitra izay nomentsika vahoaka azy ireo. Izay indrindra no ananatrika an'izay fahefana izay atsika vahoaka no hoe isika ny nampindrana fahefana ny mpitondra ka adidy sy andraikitsika ihany koa ny mipaky raha misy ireo zavatra izay
atao hoe tsy mifanandrify amin'izay fahefana metsika azy io zay de misy fanomezana ny fahafapo amin'ny lafiny fampandrosoana ny tany sy ny firenena ohatra no sanatria vo hitsakisaka irana malala fa ity firenentsika ity a dia firenena raha avoary mro firenena any ivelany dia firenena alohan'ny farany amin'ny sehitra ny fahatrany mahametra de mahamenatra zany olona afaka misaina tsy mandinika ny vahoaka malagasy ka tsy ho sanatry ny vava ry toko iaina ao anatin'izany fahatrana lalina zany antonany maro ny vahoaka ka tokony andinika ianareo mpitondro amin'ny hoe inona no azo atao amin'reto vahoaka reto maro nefa antsoantso ataon'ny vahoaka na eny anivon'ny fiarahamonina eny zany a ataona fikambanana na mpianatra na mpiasa na anivona orinasa isan-karazany any a dia tsy mitraha mitaraina amin'izao fotoan'izao indrindrindrindra moa ny sehampiariana toy ny fizahantany a dia hitatsika angamba fa amatonany izy zany zao a no tena hiaran'izay tsy fidiram-bola izay ka inona moa zany no amelomany amin'ny vady aman-janaka ireo miasa amin'ireny orinasa ireny maro ny famatiam-bola izay azo ny firenena malagasy mbola takina ny mangarahara mandeha mandeha ary voalaza tsara fa hoe misy apahany amin'ireny famatiam-bola reny no tokony hijeren'ny fanjakana ny fanampiana na fanosehana an'ireo orinasa miatina na tsy miatina amin'ny fanjakana mba hafahana mamerina indray manome angavao indray an'ireny sehatra ireny eo zany no hitodiana kehitriny hoe ny firenena anankiray raha te handroso dia adidin'ny fitondrana no manome tosika ho an'ireny orinasa ireny indrindra ny orinasa tsy miankina satria ireny no anisan'ny mampiditra ny loharano-bola ho amin'ny kitapom-bola mpanjakana mba hahafahan'ny fanjakana mitodika amin'ny lafiny asa fampandrosoana isan-karazany ka raha tojo olana ireny orinasa ireny amin'izao fotoan'izao dia ny fanjakana foibetsany dia tokony ametraka tsara amin'ny lafiny ara-tekim-bola mba hahafahana manome tanana an'ireny orinasa ireny satria dia irery anankiray manosika ny toekarena itotoerana ny fisina orinasa miodina izay no mbola ijoroanay ankehitriny ny fandavana marozany makasika ny fanakatonana orinasa maro izay hitatsika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ary misy ny anaovana antso izay mihitsy ka miteraka ny fahaveresana asa maro ho an'ireo tokantrano maro zany eto amintsika manarak'izay dia izay fijoroantsika miteny sy ny mitondra ny fanehoan-kevitra amin'ny fangatahana ny fahalalana maneho hevitra na ny demokrasia na ihany koa ny fijoroantsika mijoro maneho amin'ny tsirarina izay miatra ny vahoaka malagasy dia fotoana zao ifanomezantsika tanana mba hahafahantsika mijery no avy nyity firenena ity izany indrindra no anetananay eto anivon'ny Miara Manonja amin'izao fotoan'izao izay fanasana nataon'ireo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara eto amin'ny Antananarivo renivohitra amin'ny boriboritany enina izay manasa antsika vahoaka rehetra tsy ankanavaka amin'ny asabotsy fa eniny volana marsa ho avy zao eny amin'ny kianja soa mandrakizay enitsika no hifanao fotoana satria dia isy ny tapitra izay entin'ireo solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny boriboritany enina Antananarivo renivohitra ireo ifanotontsika ary anasana ho an'ireo commune na distrika manodidina anisan'izany ny distrika na Antananarivo Atsimondrano izay ametrahana indrindra ny lamina toy izao
na tiako Madagasikara tsika na tsy tiako Madagasikara tsika fa miombon-kevitra kosa ho fanoherana amin'izao fitantanana ny tany sy ny firenena izay tsy mandeha araka ny tokony ho izao ka manana faniriana ny ieno nitatika ireo solombavambahoaka ireo eny amin'ny soa mandrakizay amin'ny fahen'ny volana marsa dia angaviana isika mba hanao ny fandaminana any amin'ny commune tsirairay izay misy etikana marina fa apetraka amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny atokotiko Madagasikara ny fandraisana tanana amin'ny fandaminana samihafa fa isika rehetra kosa tsakanavaka no asaina ho tonga amin'izany takitra izay ho atao izany marihana fa samy manao izay hatongavana eny an-toerany tsika raha sanatrisana tiany vava mbola misy indray ny antso-izay samihafa ataony ny eo anivon'ny fitondrana dia ho izay hoe aokotsika tsokivy ary vitatsika naneo an'izay fahasahina sy fahavononana amin'ny fifanomezan-tanana izay nasehotsika izay tany amin'ny merikasina tamin'ny fahaeniny volana febroary lasa teo ray volana tiarinitsika aneo indray ho tsaratsara kokoa no izany tany amin'ny merikasina izany ny endriky ny fifanomezan-tanana sy ny firaisankina asehotsika tsy lavitra atsika ny toerana soa mandrakizay ka noho izany dia alaohery ifanometana nytsika ary ho tonga eny toerana amin'io asabotsy faheniny volana marsa io tsisy ny fiara natokana ho amin'izany fa dia entananytsika ny anao izay hatongavana eny toerana zany mba hanehotsika amin'ny paikangazana rehetra eto toerana na ny ivelany ary koa ireo firenena vahiny izay manara-maso atsika akaiky amin'izao fotoan'izao mahakasika ny tegara eto amin'ny tany toy ny firenena fa vitatsika no mivondrona ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana koa dia manatenanao izay amin'ny fahatongavana aoka tsy ho kanosy isika fa mitaky ny marina sy milaza ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny redevabilité na adidy sy andraikitra ny solombavambahoaka ny manao tatitra ary tsy tokony topotra amin'io amin'izany tatitra izany fitavahoaka malagasy dia izay no anasananao anasana tsika rehetra tsakanavaka mba ho tonga eny amin'ny soa mandrakizay amin'ny asabotsy faheniny ny volana marsa avy izao dia misy manateny zay fa ho maro be itsika ary ijoko amin'izany fahamarinana izany dia izay ndray ara ny fanafiam-pitenenana izay netiko teto tamin'ity maraina ity dia mbola manasanao anaraka ny fanafiam-pitenenana izay ho ataon'ireo namana dia ny solombavambahoaka mamy rabenirina voafidy ao amin'ny distrika Anatananarivo ao amin'ny distrika Ambohidratrimo ny fanafiam-pitenenana manaraka dia omenanao andriamatoa solombavambahoaka ny fitenenana misaotra tompoko eny ary misaotra ny député Raty-Bazasika nanolotra ny fitenenana amintsika akekeny dia miarahaba ny mpanaraka ny famokarana Miara Manonja rehetra indray na iza misy antsika amin'ity andro alatsinainy ity misy ny any atokantrano misy ny any am-perinasa misy ny any an-dalana misy ny any atsena sy ny sisa na eto Madagasikara na any ivelany na iza misy antsika ho fa indrindra miarahaba antsika rehetrarehetra ato amin'ny studio izay karakara manokana an'izy ity koa milafiny teknika indrindra namana tsy mahafoy rehetrarehetra raha ny tena marina herinandro ity dia efa tokony ifantoka lalina dia lalina amin'ny fanomanana ny
etsika ataotsika amin'ny asabotsy sika etsika izay anatanterahantsika ny tapitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny distrika enina eto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra zany hoe ifantoka amin'io tsika amin'ny resaka fanazavana ny zavatra misy ny fanomanana ny fandaharam-potoana fa indrindra ny fandaminana ny amin'ny fankanesantsika eny amin'ny toerana araka ny voalazako teo mantsy dia tatitra solombavam-bahoaka no atrehintsika amin'io ary amin'io vao tena ho tanteraka ilay fotoana nikasaintsika hatramin'izay ny zavatra tiako asiana tsindro-peo amin'ity androany ity alohan'ny fandaminana dia ny samy iomanantsika rehetra ny amin'ny hoe ny solombavam-bahoaka amin'ny solombavam-bahoaka azy rehefa manao tatitra dia tsy mandeha sens unique zay nge mba no aloha tonga dia ilazako azy mivantana fa mandeha amin'ny lalana anankiroa mandroso sy miverina zany hoe adidiny solombavam-bahoaka no manao tatitra avy any amin'ny vahoaka makany amin'ny mpitondra fanjakana zay maha solombavam-bahoaka azy fa adidiny fandray solombavam-bahoaka ihany koa ary tsy maintsy ataony ny manao tatitra miverina makany amin'ny vahoaka izay napita hafatra taminy sy ny fidy azy izay le atao hoe tamberina andraikitra ao anatin'ny fanatanterahany solombavam-bahoaka ny andraikitra napetraka ny vahoaka taminy ka ny omanantsika amin'ity herinandro ity dia niatrehantsika ny fotoana anaovana tatitra io raha merina ny fomba fanisan'androko tamin'ny tapabolana lasa dia tsika zao ny amin'le hoe J-5 zany hoe manisa 5 andro eo tsika dia tonga le fotoana ao anatin'izay 5 andro zay be ny zavatra tokony homanina na lafin'ny teknika na lafin'ny fampitaovana na lafin'ny fandaminana sy sisa tamanana ny tandresantsika isika fa mandra-pahatonga an'izay koa miomana zany tsika ny amin'ny andraisana izay endrika tatitra izay manana mandroso sy miverina izay mba tsy ho andeha sens unique hoy ny endrika fanaovantsika tatitra ao anatin'le izy ny tanjotsika dia zao ahoana moa zany mivantana no iaonatsika ary ampitahtsika n'izany hafatra izany mila fandaminana nefa zany mazava ho azy ny amin'ilay hoe tatitra ny solombavam-bahoaka manao tamberina andraikitra makany amin'ny vahoaka anjaranay manomana an'izay miohatra amin'ny asa nataonay hatramin'ny fotoana na ny solombavam-bahoaka anay indrindra tamin'ity fotoam-piasana atrehintsika ity amin'ny fotoana io tokoa mantsy vao iona mivantana amponina Antananarivo ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo renivohitra hatramin'ity fiam-potoana fiasana ity zany hoe tamin'ny taona 2024 makaty fantatsika zava-nisy ny ainana tsy averina tsony zany na ny Covid-19 zany na ny tsy nahafahana manatanteraka fionana tety sy teroa fa amin'io no natanterahana azy na amin'ny fomba voafitany zany arakarak'ilay thème resahana na amin'ny fomba mandeha amin'ny atsipriany fa anjaran'ny solombavam-bahoaka no manomana an'izay ary mampita izay amin'ny vahoaka fa lay sens anankiray dia tsara ihany koa no manomana aniny ary misy adidiny vahoaka satria averiko fa maha-solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka anankiray dia ny solombavam-vahoaka makany amin'ny fahefana-panatanteraka izy zany hoe mampita ny hafatra avy any amin'ny vahoaka makany amin'ny fahefana panatanteraka saika tena hoe mampita ny hafatra avy any amin'ny vahoaka miakatra fa io tsy misy ambony sy ambany io fa ny vahoaka ny tompon'ny fahefana rafitra napetaka amin'ny lamina demokratika iainana eran'izao tontolo zao ary no safidininy firenena malagasy ny ametraka ny rafitra parlementaire raha marimarina kokoa atsika dia semi parlementaire izay
isiny parlemanta ampitan'ny vahoaka ny afatra avy any aminy a makany amin'ny mpitondra fanjakana zay zany ny eomanatsika fatatsika fatatoato akoatra ny zavatra efa fantatray akoatra ny zavatra efa iainan'ireo solombavam-bahoaka eo Antananarivo renivohitra isaky ny boribory tany misy azy any dia fatatsika fatatoato a dia betsaka eran'ny Madagasikara ny fitakina sy ny fitarainana isan-karazany amin'ny sehatra isan-karazany ohatra ny sehatry ny fanabeazana sehatry ny fampianarana ambony sehatry ny fahasalamana sisa sy ny sisa sehatry ny fandriampahalemana amin'ny lafiny maro mihitsy a izay ahitana fa tena misedra olana firenetsika ireny rehetrarehetra reny a ho atambatritsika amin'io amin'ny asabotsy io daholo ny fanangonana an'ireny anaovantsika ny tatitra makamin'ireo fahefana-bana tanteraka ireo ary ararotsika io fotoana io satria fatatsika fa amin'izao fotoana izao tena mieno ny fandaharana Miara Manonja ity ny fahefana-bana tanteraka ary tena amin'io asabotsy io a tena azontsika antoka zato isan-jato fa hifantoka ary eno zay olona zay tsika fahefana-bana tanteraka ko ararotsitsika zany eto a dia manentana ny sehatra samihafa na fikambanana io na sindika io na toeram-piasana io na fiampanabeazana io na inona io homanitsika ireny tatitra alefa tokony ampitainareo aminay solombavam-bahoaka reny a dia amin'io dia ilazantsika azy mivantana hoen'ny mpitondra fanjakana amin'ny fahefana-bana tanteraka fa indrindra hoen'ny izao tontolo izao aty amintsika mason'izao tontolo izao amin'io asabotsy io aty amintsika ny sofon'izao tontolo izao amin'io asabotsy io ahitana hoe inona marina ny zavatra misy aty Madagasikara ka izay zavatra izay a no diany zao alatsinainy zao zay zavatra izay no ampiomanana ianareo isatsehatra mba isiny ny fandaminana raha misy ny zavatra azo ampitaina dia meloa marina fa misy ny zavatra efa irahantsika rehetra mahalala efa manomana zay fa mety misy ny zavatra tsy fantatray ary ho manokana ohatra misy ireo avy any amin'ny distrika koa na avy amin'ny distrika hafa na avy eo Antananarivo renivohitra zay rehefa miaona na mahalala ny numero telefoniko misy fifandraisana manokana dia miezaka milaza hoe mba reson reny zavatra sahala amin'izao rehefa amin'ny antenninao dia amin'io no ahafahantsika manararoatra fa hoy aho hoe iaino atsika ary tena iaino atsika ny fahefana-bana tanteraka amin'io fotoana io ka dia mampiomana atsika ho hitatsika eo amin'ny herinandro ity mbola malalaka zany ny andro zany a ahafahantsika mamitina ny zavatra rehetrarehetra zany fa indrindra eo amin'ny lafiny fandaminana satria ho tonga ao zany tsika amin'ny toerana zay eritreretantsika anaovana azy a toerana zay efa nomen'ny solon-tena-panjakana ahafahantsika manao an'le takitra amin'io sika dia haneo isak'ireo sehatra ireo tsy maintsy isy angamba ny fotoana ahafahana maneho hoe nitakitra sahala amin'izao dia avy amin'ny sehatra sahala amin'izao ary reto hitatsika nitambatra ato reto izy ohatra zany azotsika atao zany koa miomanitsika mba hanehoantsika hoe iza ny tompony ny afatra ampitaina iza ny tompony takitra omena solombavam-bahoaka ho ampitaina makany amin'ny fahefana-bana tanteraka endrika anankiray ihany zany mety hoe tsotsotra raha eritreretina amin'izao fa satria tika tena ho betsaka ny olona ho avy amin'ny fotoana io dia tsara ny manomana an'le izy dia meloa mifandray aminay arak'izay azo atao a dia ahafahantsika mijery azy ho betsaka hoe asika no ho avy eo amin'io 70 hektara eo ho ny toerana ho fenotsika ary tena ho rakofatsika vahoaka io mponina Antananarivo renivohitra fotsiny dia efa tsy tafiditra ao raha tonga daholo tsika iny tsika mahalala fa misy ny avy amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo izay anatsika an'io fotoana io ihany koa amin'ny sabotsy ho avy izao ka dia miomanytsika ary manaraka ny toromarika ihany koa avy aty amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajany misy ny tompona andraikitra aty anivon'ny Miara Manonja
ataoko hoe fohy be de tena rafitra ofisialy zay fa mba azotsika azy fotsiny amin'ny fomba tsotra fa isaky ny distrika isaky ny boriboritany de tsy maintsy misy koa ny fandaminana ary olazaina eto tsikelikely ny hoe aiza ny toy tompona andraikitra ny boriboritany voalohany no mety ho hita iza no tompona andraikitra ny boriboritany faharoa azo atonona raha ohatra ka misy zavatra atao sy ny sisa ho an'ny boriboritany enina ohatra fa ho an'ireo distrika ivelana Antananarivo renivohitra izay ho avy eo ihany koa de misy ny fandaminana mety hoe rafitra efa misy eny anivon'ireny distrika ireny no ampiasaina kanefa tsy natao hisakana ny tsy ao anatin'le rafitra zany asa raha azontsika tiako lazaina ny amin'le hoe ohatra hoe raisiko fotsiny zao ny ho an'ny distrika eny Ambohidratrimo zay misy atsika isika distrika eny Ambohidratrimo no anisan'ny distrika akaiky indrindra ny toerana Soamandrakizay satria miala kely kilometatra vitsivitsy mety hoe anakoroa 2 kilometatra miala eo amin'ny Soamandrakizay efa miditra amin'ny faritry ny distrika eny Ambohidratrimo sika amin'ny alala amin'ny commune Ambatolampy tsy Mahafotsy sy ny commune Ivato ary ny commune Antehiroka manodidina eo kanefa tsy ireo ihany no avy amin'ny distrika eny Ambohidratrimo fa dikan'izay ny distrika eny Ambohidratrimo no anisan'ny hanana accès akaiky indrindra ankoatra n'Antananarivo renivohitra makeo Soamandrakizay tsy maintsy asiana fandaminana nefa zay ka eto de manararaotra milaza hoe ny tompona andraikitra amin'ny antoko tiako Madagasikara ao anivon'ny distrika eny Ambohidratrimo zany hoe distim no iandraikitra ny fandaminana atsika rehetrarehetra ho amin'ny fidirana ao Soamandrakizay tsy midika nefa zay hoe tsy maintsy ho tim ihany vao mahazo makany mazava ho azy vahoaka malagasy iza rehetra fa mitindray mitoraka ity tsika ny rafitry ny tim aloha no akaiky sy vonona ahafahana tonga de mandamina ny distrika iray manontolo fantatray tsara ho atsika distrika eny Ambohidratrimo tsy ireo ihany akory ny distrika eny Ambohidratrimo tsy ireo commune anankitelo akaiky ireo fa mbola misy commune 120 hafa any ambadika ireo zay antenaina fa ho voasolo tena ao eto zany de milaza hoe ho atsika distrika eny Ambohidratrimo na commune aiza mila commune 420 reo dia midira mifampiresaka amin'ny tompony andraikitra ny distim mba ahafahana mijery ny fandaminana fa hoporifotsika fa isika no akaiky indrindra eo ary zaratsika raha akaiky io ary itsika no maro anisa anotrana n'Antananarivo renivohitra sy Madagasikara ray manontolo amin'ny fanatanterahana tapitra eo Soamandrakizay amin'ny asa-potso ho avy zao io de toy izay io raha distrika tsirairay azy tamianareo mifandray amin'ireo tompona andraikitra solomoavam-bahoaka indrindra eo koa mantsy ny distrika eny Antananarivo avaradrano zay tena mifanila tanteraka amin'ny fasitro Soamanandray ihany koa amin'ny alalan'ny le makilanieri io reny rehetrarehetra reny no mitambatra ny tanjotsika de zao milamina midilatsika ao anatin'ny fasitro io ary milamina no anatanterahantsikany ny fiaonana sy ny fanaovana an'izay tatitra ifanaovantsika izay tsetsatsika tsy asitra amin'izao fotoana izao izay iomanantsika hoe amin'ny fanatanterahana io fotoana io mbola manana 5 andro tsika mbola iresaka eto tsika isan'andro fa alefantsika tsikelikely fa hoy zahay hoe manantitra ny fanentanana atsika rehetrarehetra fatatsika fa ny avy any amin'ny faritra efa misy tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana zao tsy ambaka an'izany tsika eto Antananarivo sy ny manodidina ary sika porifontsika fa itsika milamina tsika manara-dalàna ary rehefa tsy mimenatsika ny toerana mikasaitsika tsy nanao amperifelytsika fa nametraka hoe manaraka ny zay tokony ho ara-dalàna io ny toerana nomenatsika ho avy eo tsika ary ho porifoitsika araka ny teny fampiresahana hatramin'izay ho porifoitsika fa isika
beanisa ary ampitaitsika miafatra avy amin'ireo vahoaka madadiarona iraha Madagasikara izay miaina sy misedra olana amin'ny lafiny maro, amin'ny lafiny toe-karena, amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana, amin'ny lafiny sosialy indrindrandrindra tsy mahita ny hoanina androany akory fa dia ny aina ny mateza ary samy mivonona fa iona tsy hoely tsika miasa botsy fa enina ny volana marsa 2024 samy hita in'Andriamanitra indray fa zao dia ampitaiko amin'ny namana Guy Maxime Dalaisehely indray ny fifampiresahana dinidiniky fanaovana amin'ity androany ity ary manantena ny iona tsy hoely raha soatsika rehetra tompoko dia makasitaka ny solombavam-bahoaka Mamra Velerina izay nitondra ny anjarany tamin'ity fandarana Miara Manonja anio ray martsa 2024 ity anterina ny araba hoantsika rehetra manaraka ny fandarana na ny eto an-toerana na ny any ivelany amin'ny zao vanim-potoana iresafintsika izao dia manitsaka ny volana faharoa isika amin'ity fandarana Miara Manonja ity sanam-piandohana moa no efa nitondrana fanamarihana tamin'ny isika rehetra vahoaka malagasy na ny eto an-toerana na ny andafiny ndraiky ny hoe ity fandarana ity dia entinay ho fandarana itenenana ny zavatra marina misy amin'ny tantanana ny fiainam-pirenena zavatra hoavana no ifampiresantsika satria raha-bahoaka raha firenena fitantanana ny Republika ny Madagasikara ary hoaviny vahoaka ny amroapolo tapitrisa no resaina hatrany am-piandohana dia tsy resan-jaza no resaka no entintsika tato anatin'ny fandarana fa resaka mitondra ny zava-misy vao marina makasika ny fombafomba ny kipitsopitso ny atrehintsika ny rotaona ny tantanany Republika regime androajoelona zany no asa nataonay menadavy reo miaraka amin'ny fanomezana miteny itsiritsy manahirana ihany ny maheny amin'ny hoe ombenombeny amara ny mpanoana ny fanjakana dia hoe ary mameloka ao mandainga mamafinainga ary tao anatin'izay vanim-potoana maromaro zay dia miamitombo hatrany no ikilasina ny Miara Manonja famerana eto Madagasikara otonina ombenombeny amin'ny hoe fitianisa otonina ny amin'ny hoe imbécile otonina indray tamin'ny zomalasa teo ny amin'ny hoe Miara Manonja izay nambarany ministry ny serasera Lalatina Andretongarivo raha tany Antsirabe izy na mitahiraka manahirana ary mahavalananina ihany koa ny naheny sekretera fanjakana ny adidiny zandarmaria ny hoe dondona ny famerana hitatsika vahoaka malagasy ny amin'izany fa zany endriky fitantanana misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao tsika mifampiresaka zao zany no endrika izay atsapatsika tsy fahamatorana no nivony zany andraikitra mampitantana ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany manahirana mihitsy satria dia ny tena izay miezaka ametraka ny fomba fanao politika eto Madagasikara mba ho azon'ireta ho vakiana azon'ireta ho tarafina ary
ny mifanandrina amin'ny tena eo anivony fitondrana izany ny fomba fiheverana ny hevitry ny famerana amin'izao tsika tenzao de tsy gagitsika raha fitongana ny fiainam-pirenena fitongana ny fiainam-pirenena ary eo no mampisitona ny saintsika rehetra ny amin'le mba misy laingana marany Miara Manonja momba ny raha tombolao belabelarina nanidiny ilay rovolana ary telo volana mahery satria miainga tamin'ny fanadinina nataony olony Madagasikara nanao ny enquête parlementaire zany raha za manokana Maxime Laiseno tamin'ny taona 2021 de tsisy tsy miara-malala miaraka amin'ny taberana de manatso fa nanao fitoriana zahay makasika ny fienkenany fifidiana zay tsy tomoa ny atotra taratasy rehetra sy ny fombafomba rehetra ekenalana ary nananana improva tam'izany vanim-potoana zany ny gouvernement patriotique fa natao ampiletra lay fifidiana dia raha miteny zany zay de manotana isika resaka an'izany zava-nisy sy mitombony zany ny raharaha doblan dia tsy isika satria anatin'ny fanerana no nametraka an'izany teo amboniny latabatra fa ny membre ny vomiera maly tena misahana ny fifidiana filohevitra no mitondra an'izany teo amboniny latabatra ny am'le misy 1,200,000 anaty plan raha miresaka amin'izany le ny fanerana raha miresaka amin'izany le ny Miara Manonja de lazaina fa manondrana aim-bahoaka am'resatika ny fahadiovan'ny fifidianana am'resatika ary mettre en cause zany ny mahafloany de publique anandre matoandro rajoely nandritry ny vanim-potoana nanaovana fanambaran'iny ka hatramin'ny masina anandrany ifampiresanty mila vahavahany zany satria dia osoko zany ny mahafloany de floany publique ary le fifidianana nanaovana fifidianana tamin'izany vanim-potoana zany nanaovana fifidianana misolombavim-bahoaka nanaovana ny fifidianana ao ben'ny tanàna ary nanaovana ny fifidianana ny olony Madagasikara na dia grands électeurs zany dikan'izany tsy raharaha azo ambanimbaniny zany natao tsy fa antoka io imagiony publique Madagasikara tarena le toratsoely zao amresaka n'izany adivitra zany le izy dia manondrana anjaran-dramato ministra miasetra fa izy no naneo ankariarina hoe sofototra ny mipaky ny tsy fetezana ara-pitantanana eto an-tany sy ny firenetsika raha mipaky ve isika ny amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka tamin'ny Covid-19 dia ambara fa manondrana alosa amin'ny heviterina vahoaka malagasy fa misy ny vola indramo ary misy ny vola nomena amin'ny raha Covid-19 tsisy tsy mahalany be ny tsy fahombiazany ny fanjakamy ny tantana aneny valana retana Covid-19 teto Madagasikara nahazo anaram-bositra ny flo teo aloha iratsonamota ny amin'ny hoe mampiso fahitatsika ny vokatra nanditriteto raha ny zava-misy no sofponso afaka mametraka anaram-bositra ve isika fa manititsidina ny tantanana ny fiainam-pirenena nandritran'izay rotaon'izay anjaratsika rehetra miara-mitsakitsako makafaka io ny scandale gold gate zay hanatondrenana atsika mondroany de makaga ihany hoe samy nandalo fianarana samy mba mianatra ny alana iraisam-pirenena akasika ny fitaterana anapakapaka
gaga ianao fa ny sekretera-panjakana mahidiny sandarina de mbola manamazy de amin'y vondrona ny famerana fa volona clandestin de manitikitika nytentery mbola misy ka izany dondrona ambony dondrona fa lay volona clandestin zay resahana dia nahazo autorisation de vol retour eto Madagasikara. Asa rahatika malagasy ny military mandainga ve ny fanenana raha mitondra ny porofo rehetra rehetra fa tsy vol clandestin ny vol clandestin fa vol autorisé meno ny fanjakana malagasy alala mbola misy any dondrona ambany dondrona ny amato sekretera-panjakana mididiny sandarina fahatelo mahakasika ny fanafanana fitaovam-piadiana mahefaka ny fantatritsika moa fa tamin'iny faharoapolo febroary dia miarana ahitsika mordakitaka tanteraka izy fototra ananany firenena tsanay avy indrindra ny soanavokany Madagasikara zay fantatritsika loatra fa tsy afaka nanao ny asa dadona kilasina andendarary satria ny ministra telona tompona andraikitra no midina antehatra ametraka dispositif militaire koavaka ny asa zay dondona amitsika fa mba mamaky ny tantara sy mamakimaty mianatra izy mana tamin'ny deuxième guerre mondiale lasa de nisy zany général nalasy zany hoe de classe MacArthur fa tsy midina akory tamin'ny guerre des alliés fa mbola nampanirako miatrika an'ilay guerre de asa raha mandindika rehetra fa ny fanoezana zay fitianisa zay manondrana zay solombavam-boaka fitianisa mamotatitra mandraisana fepetra toy ireny amin'iny asapotsy iro plasy isika zay nilokaloka tany am-penomany fa fomba fanaovana politika vaovao noditsika aorona eto amin'ny tany republique tsy azo ekenina ny siny scandale amin'ny fanondranana ny arem-pireneny 73,5 kilo zany no nambarany de zany ve natao hoe anelitsao sy mamoronay fantatra zao fa ny premier ministre lehibe gouvernement niala teto Madagasikara dia sisy tsy nahalama anyverina ny asa-potininy eto Madagasikara fantatra zao fa miady etsena ao anatin'ny gouvernement de vaky bao lay premier ministre de zany milazana fa mandainga ny famerana de tsy gagitsika avampotona iresanika zao dia ao anaty krista teraka ary tsy manao afana mamono afo ny fitondram-panjakana zay ihany no isotomana nysaitsika vahoaka malagasy hoe zany nambara rehetra zavatra ampiasantsika teo anatin'ny renovolana rasay ny fampanantenana pokaty ataon'ny filohan'ny republique am'izay rehetra aly itenenany fa anoriny ny anaovana izao ny tatitra ao ataony ny solombavam-boaka ary fantatritsika fa solombavam-boaka tsy nandray anjara tamin'ny fandanina ny teti-bola-panjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo solombavam-boaka tiako Madagasikara ny antony de tsotra na ny fombafomba na mbola filanina ny teti-bola-panjakana dia akamena fantatritsika loatra fa tsy nisy ny conférence budgétaire fantatra loatra fa tsy nisy ny consultation na publique na administratif na régional tsisy zany fa de avetrany ao anatin'ny adiny roa de lany teti-bola-panjakana zay fantatritsika loatra fa tsy fodinika andeha tany amin'ny tombontsoa iombonana sy ny lahara-pahamena de lahara-pahamena zay ny televizia ady hevitra goavana eto amin'ny rehefa vavahana la izy dia torape
ary aprivé public zany hoe le tsy miankina no mitondra an'ilay tetikasa ny tsy miankina no mitondra an'ilay tetikasa ary mitondra ny angatahany voaka malagasy agnetiny hoe ny chine mangara ny am'izany fotodrafitrasa aony mpaminany lahara-pahamena zay zany no ny olana atrea maro foay amin'ny tsy fidiranka fambolem-bany lahara-pahamena zay zany no ny olana loatra amin'ny désablement tokony atao lahara-pahamena zay zany amin'ny olana tsy hitray mpifanlinanao amin'ny tsy fafana mamboly faly lahara-pahamena zay zany ho an'ny fambolena ao tabara zay mampikaikaiky an'reta asa zaotsika voaka mahakasiara fa viditsika manjatokary sivy nikatoka aminazy zaotsika ifambolisaka izao dia zay le voalazako terepeloany hoe mahdiditsika toy izany hitamtany ny rahambahoaka araka fanitsakitsahana ny zo fototra raha nanana fahitsiana ara-pita am'tanana ny fanjakante de tsy hitsakitsahana nampamolendana manoloana ny zo fototra anana ny fanirana tokony promulgena araka amin'ny tokony izy ny lalàna momba ny fanerana eto amin'ny taniny republika raha toka mandeha kitsopo zao fanjakana zao satria izy no namola volana nampandenana izy no nanolotra ny lalàna ho amin'ny famerana tamin'ny fotoana ny tetezamita ary de laninny membre en congrès ny tetezamita sy ny membre teo anivony antenera ndoholony zany tamin'izany zany na ny CSD izy no mitondra an'izany de ankehitriny de efa izy no mitondra dia sakanana ny sofototra ananafanireny zany fitantanana sy mitodika mandeha makany amin'ny fametrahana ny fifandambiasam-pahefana araka ny tokony misy zany no tsekiny famena no tsekiny miara tsekiny somavoaka sy ny tokony mifondrina ao anatin'ny fanoenana na ny fanaovana tsinitsinina ny zo fototra ananany tsirairay avy zany hoe tsolony fanoenana amin'ny asabotsy zao araky ny efa fantatritsika dia misy tatitra zay ataony solaboaka enina mitondro solaboaka ny atokotika Madagasikara sy ny herin'ny famerana eto Madagasikara ny ady hevitra de tsotra ny solombavaoaka enina menatany dia azonara fa afaka mahasolotena ny vaoaka malagasy satria ny adidy ny arrondissement enina eto Antananarivo ny rombo sy fokofokotany ny tanàna manodidina n'Antananarivo sy ny district ny faritra mamboapolo ary ny faritra enina Antananarivo dia manana ny toerana manisy azy hatramin'izay nara-politika ary ekonomika ary mahasolotena ny vaoaka zay nanaovana antsoavo tsika hoe tsy fotoana intsony mihitsy zao ny amin'ny materitery ny fotoana ny amin'ny antso zay anyjato fa fotoana zao tena itsovony malagasy ny malagasy sahirana ary eny ao anaty fatrano ny malagasy hototoina mizo fototra tokony sotro rano madio tsy misy afa-tsy isanjato 5 monja no misotro rano madio eto Madagasikara anefa de hitatsika fa mbola fototoany zany zo fototra zany satria dia tsy mahavita mamaly ny filan'ny mponina na teny an-tanan-dehibe fotsiny ny fanjakana malagasy tao anatin'ny roataona tsisy tsy mikaikaiky tika ny olany tany fa olana
an'zany enenivony tanàna manalavitra ny tebohitra zany ny zavatra ty ho atsika mpianasa lokaloko zao fanjakano zao ny amin'ny vaindon-drana ny amorona anazy de gasikara ny maimaina fary malagasy zay tsy fantatra ny sata mife azy hatramin'ny vaninandro eny zao mandevy zany tsy mandeha zany raha ny zavatra fantatra raha mba ny vaovao ananatsika eo am-pelatana de tsy miodiny azy de mbola mahavita ami'rehare filohan'ny republique amin'ny fiaonana video conférence ny fivriana ho an'ny afrikana tamin'ny herinandro latsiny amin'ny de manga ny lanina eto Madagasikara kanefa de fantatsika fa mikery olana koana tsy mety vofa veriny eto am'tany hitatsika ny olana fampianana izahana fotsiny manapina maso malagasy de hoe fotodrafitrasady fotodrafitrasary fa ny firaniny kaikaiky an'izao de zany ve raha mato minisitra manontolo hoe tsy mendrika an'izany ny malagasy isika ny mamerina azy androany tsy mendrika an'izany ny malagasy zay ny tokony hitsofotsika ampahitsiny ampitonina ary ampilanina ka mekitsika ny antsozay sy ny jado atao malagasy ka ny amin'ny sabotsy zany dia tsy etsika ny solomavaoaka enina menadary eo ny mampatitra fa tatitra ataony ho an'ny Madagasikara ho an'ny voaka malagasy marary ho an'ny voaka malagasy sahilina ho an'ny voaka malagasy mandry ho an'ny voaka malagasy fasiny antsozay maro samihafa amin'ny tsy fandriam-pahalema ho an'ny voaka malagasy izay mampianakanaka sahilina marary zotsika de zao an'ny voaka malagasy izay mitondra zanany mba ho tsabona kanefa dia noho ny tsy fahomiazany malagasy dia maty zany zavatra mitanga ho an'ny voaka malagasy izay fantatsika ohatra io dia resana ny etsiky ny mpianatra zay mitondra faneo-kevitra rehetrarehetra de ny hoe ombadiko misy raharaha-politika de azafady fa tsy zany atety-bola mpanjakana mazava zao ny taona roapolo sy roarivo ndraiky roapolo zoan'izy ireo ny taky ary nanambara ny président ny université tamin'ny alavibilasa teo eto Antananarivo hoe izahay aza no mizaka ny famboavana ny boasan'ny mpianaka amin'ny alalan'ny loharan'olonay fantana anananay trosa ny fanjakana taux de régulation tsy misy afa-tsy 15%. Tsy diso ny fanerana anany teny fa hiditra amina cessation de paiement zao fanjakana zao satria tsy mahitantana satria tsy niomana am'izany fitantanana ny famahana ny olana eto an-tany sofiana zay zany nanaovana antso amintsika rehetra hoe so mandrakizay no anty-hevitra am'izao tsika miteny zao préfet-na Antananarivo de efa nanome toerana zany tamin'ny herinandro lafiny dia any an-tananatsika samy iomana mifanentana na eny mpisotroana kafe na eny ampambolenana na aizy mifanentana hoe ao fa fotoana zao zay nanaovako antravo na de teny hoe ampifanjaka amin'ity fa ny hoe manao incitation à la haine man'ny filohan'ny republique sy mifanjakana malagasy de zay no anentanako rehetra hoe fotoana fitenena zao fijorono zao ary fanambarana ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena tsy misy ny kionkionina fananana tsy misy mieritseritra ny anongana fa tsy azo ekenay kosa ny fitantanana gaboraraka tsy azo ekena ny fieritreretana ny hafa ho toy ny zaza tsy azo ekena ny fandrobana ny arem-pirenena
azo ekena ny tsy itoviny ny faritra rehetra eto Madagasikara. Fa dia nohon'ny tahotra ho Antananarivo dia Antananarivo dia anaovana faty-tsinjo, anaovana kary-tsinjo. Fa ngatsy zanaka malagasy ny faritra hafa. Sanatira miteny izany. Satria zanaky ny faritra koa miteny dia mba manan-jo hitaky ny amin'ny mitovy amin'ny vahoaka malagasy rehetra, ny vahoaka ny Tsimotsinanana na ny faritra ny mitovy. Dikan'izany tokony hitovy ny tombontsoa azo tsapain-tanana miverana ny tokony hisy tamberina andraikitra mazava ao ny fitokana. Ary ny adihevitra eto dia mbola fezina ambara amintsika hoe adihevitra goavana ny adihevitra tsitsika amin'izao satria raha doublon any dia raha osoka ara-pifidianana fraude électorale. Ka raha misy fraude électorale dia adihevitra mba tsy hiverimberenana dia tsy maintsy mijoritsika. Zay no anjarako amin'ity androan'tika dia samy mba miomantsika rehetra amin'ny atrehantsika eny amin'ny asabotsy zao raha miala ny amin'ny faritra misy antsika 10 kilometatra manodidina any Somatra. Zay tsika dia raha miala aloha zany tsika any amin'ny 5 sasany any ka mandeha tongotra dia mifetotsika tonga Somatsara any Somatra. Zay 15 kilometra anoantsika no miainga dia raha miala amin'ny 5 zany tsika tokony miara tonga amin'ilay teo amin'ny 7 any Somatra. Zay dia zay no anentanana antsika rehetra ny amin'ny zay no mahetsika ny vahoaka malagasy iarahantsika amin'ny solombavamboaka enina menanda anao tatitra tronony ben'ny fanoerana tronony fanoerana eto Madagasikara tronony vondrony mpanohitra miaraka amin'ny fanoramaka dia maka sitratsika rehetra indray manaraka tamin'ny tseny dia ary meko ny vavitokany ny Miara Manonja anitra arazafy ny fandraisam-pirenena tsaka dia makasitraka indrindra. Dia mamerina trano ny fiarabanantsika rehetra ary misaotra ny namana Gimaksima tamin'ny fandraisam-pitenenana sy ny faneho-kevitra. Araky ny efa voalaza teo moa zany dia somary lavalava ary maromaro ny mpandray anjara amin'ity andro alatsinainy ity voalohan'ny volana Marsa. Ary mamerina ny kopakopa-tanana ho antsika rehetra any amin'izay misy antsika rehetra any amin'izao andro alatsinainy izao. Isaorantsika hatrany ny tompo andriamanitrintsika zay mitantana antsika amin'ny zavatra rehetra izay atao. Misaotra anazy sika fa mbola velonaina Somatsara meny tombonandro na tratra indray izao volana Marsa, volana vaovao zao. Fantany fa ao anatin'ny ady mafy isika satria ady amin'le ratsy no ataontsika ankehitriny, ady amin'ny satana satria miasa dia miasa mihitsy zany satana zany amin'izao fotoana zao dia ny fangatahana ho antsika rehetra, fangatahantsika amintsika rehetra dia ny tsy mitsahatra mivavaka ho an'ny tsirairay, ho an'ny firenena eny ho an'ireo mpitondra ireo, fa ho antsika rehetra izay mahatsiaro fa zany Andriamanitra zany rery ihany no afaka ifikirana amin'ny fotoana rehetra. Dia izay no fantatritsika ary ny zavatra ataontsika rehetra dia ho voninahitr'Andriamanitra daholo. Voalohan'ny volana Marsa androany tamin'ny faraparany herinandro iny ny zoma sabotsy dia nisy zavatra maromaro izay nitranga. Ny andro zoma moa zany dia fantatritsika fa nisy didim-pitsarana izay navoaka ny tany amin'ny fitsarana tany Afrika Atsimo, Cour suprême any Afrika Atsimo, mikasika ny raharaha Gold Gate na ny fitoriana mikasika ny ireo volamena 770 kilao sasany izay nataon'ny société anankiray avy any Dubai, le société Parpia Gold and Jewels. Zay société zay dia anisany nanao fitoriana ny anafahana an'ireo anankitelo trafiquant d'or sy analana ny volamena io pelatana ny fitsarana any Afrika Atsimo. Nilaza ho tompon'ireo volamena ireo io société io ary nilaza ihany koa fa hoe mpampiasa an'ireo olona trafiquant d'or io. Ny navarina moa zany dia efa ho ray volana teoriana ny zavatra nitranga tamin'ny
vol clandestin zay nylazaina fatratra teto le lazaina hoe vol clandestin zay ny tantaraina fatratra sy ny edininy saiko fatratra mihitsy a ny hevitra ny zay napetrany hoe vol clandestin iny kanefa rehefa tonga daholo ny proof zay nentintsika teto amin'ity fandarana ty de hita fa tena hoe vol autorisé nivoaka ny dito tany Afrika Atsimo mikasika an'le fitoriana zay nataon'le société Parpia io Parpia Gold dia nolavy ny fitsarana ny Afrika Atsimo a ny fangatahany io société io dia ny didim-pitsarana moa zany de niteny hoe mijanona any ponja aloha reo trafiquant d'or anankitelo a ary reo volamena dia mbola giaza ny firenena afrikana tatsimo. Mbola misy nefa ny fitsarana anankiroa, ny fitsarana anankiray dia any Afrika Atsimo ihany mikasika ny fatratrarana an'ireo olona zay nanao trafikana volamena reo sy ny fampidirana devise ihany koa ary ny anenjehany firenena afrikana tatsimo an'ireo trafiquant d'or reo moa zany dia resaka infraction douanière sy introduction illicite na volamena zany hoe ina moa zany tsy fanajana ny lalàna misy avy any Afrika Atsimo mikasika ny douane sy ny fampidirana tsokosoko a le volamena 3.70 kilao sasany sy fampidirana fatratrarana devise tany amin'ireo olona reo. Raha-pahatsahivitsika kely fotsiny a dia tany amin'ny ina moa zany fomba fiteny izy aéroport privé le hoe Fireblade tany no nisy ny le avion privé autorisé ny fanjakana malagasy nitondra an'ireo volamena reo nakany Afrika Atsimo a tany no natratrarana an'ireo olona reo a satria ireo olona reo nikiasa mbola andray avion indray a andeha ho any Dubai andalo any Ethiopie. Tratra tamin'izany fotoana zany a dia rehefa tratra io volamena io tany Afrika Atsimo de nikoropaka ny taty ary Andriamatoa ny secrétaire d'État à la gendarmerie Andriamatoa Ravalomanana Richard no tonga de niteny voalohany ary nilaza tamin'ny mpanao gazety fa dia tratra tany Afrika Atsimo a ny avion anankiray a zay tsy nahazo alalana ary nitondra tsokosoka an'ireo volamena avy aty Madagasikara reo. Tonga moa izany de tonga de niteny ary tonga de niapanga mihitsy ny hoe efa fanefa na fanidimindreo trafiquant reo nanao an'io asa ratsin'ireo fa zao vao tratra fa mbola nampiny ihany koa le hoe olona anankidimy no tao anatin'io avion io a de nampidinina ny anankiroa a nafahana napiditra an'le volamena tamin'ny valizy zay entana zay nentina natao bagage à main dia lasa tany Afrika Atsimo. Izy io moa zany natonga resabe teto amin'ity fandaharana ty mihitsy vao nanomboka ny fandaharana de resaka affaire Goldgate io zany no afera voalohany nitondranay proof sy nilazanay teto amin'ity fandaharana ty fa misy firaisana tsokombakomba zay ataony ny fitondram-panjakana ao anatin'io ary fanaritsaronana ny marina dia mbola tsy diso zay zavatra nitenentsika zay satria na ireo mpanao gazety avy any ivelany ary anisan'izany ny France 24 zay nitondra proof ihany koa zay efa nentinay to amin'ity fandaharana ty a de samy nahita daholo fa tsisy an'izany vol clandestin zany fa tena nahazo alalana tokoa iny avion iny fa indrindrandrindra ny zavatra nitranga rehetra taty aoriana ny fampidirana aponjana ny hoe fanaovana fisamborana an'ireo olona karazany marobe zay nolazainy saiko foana hatrany ampendohana fa de hoe tsy nahalala ny sidina io nandiso ny fitenin'ny saiko daholo a ny zavatra nolazainy saiko daholo ny zavatra nitranga taty aoriana satria nazava be zany taty aoriana fa nafantatra an'io sidina io daholo a na ny PAF na ny douane na ny amarante na ny maro zay nampidirina ponja daholo a any Tsiafa. Io fo reo olona reo moa zany nolazainay foana hoe pirina daholo reo olona reo na dia manana ny toerana sahazasa izy amin'ny sehatra misy anazy tsirairay na ireo pilote na ireo na ny douanier na les gendarmes kely na ny mpiasan'ny PAF sy ny sisa fa dia reo olona rehetrarehetra reo ao anatin'io affaire ny Goldgate io a dia pirina ireo nigadrainareo na le vehivavy any an-tany mora na le izy 4.7 rahalahy any Tsiafa pirina satria na ny antony retsy ireo olona reo no tompony volamena fa misy tompony io
ary mavarina moa zany fa isaiky de mamaly amin'ny fandarana Miara Manonja ty lasa hoe izy zany zao no vis-à-vis anay na interlocuteur anay na tsy fantatra hoe inona moa zany ny lazantsika an'izany fa manao dialogue mianao dialogue aminay eto amin'ny fandarana Miara Manonja dia vo tamin'ny sabotsy na tamin'ny zoma izy no namaly nanao conférence de presse indray nilazana fa tsy misy trondro be zany ao anatin'io affaire Gold Gate io de varina ny tena mahita mainony tompona ndraiky mpanjakana tena amin'ny en toute objectivité en toute humilité no ilazana fa hoe zany saigy zany dia tompona ndraikitra farany ambony indrindra ao anatin'ny gendarmerie ary anisan'ny tompona ndraikitra ao anatin'ny gouvernement no miteny zavatra ohatr' zany dia varina ny tena hoe normal be ty fitondram-panjakana ty ka raha ohatra ka tena midina de ambany midina ambany de ambany ny considération meny olona n'le fitondram-panjakana fa indrindrandrindra ho an'ny mpanohitra satria olona ohatr'ireny zany no manimba endrika an'le gouvernement sy fitondram-panjakana miteniteny manao fiteny tsy voalanja fa tsy eritreretiny akory le conséquence n'le zavatra lazainy tsy izy rery no voavatotra ao anatin'le teny zay ataony fa le gouvernement sy fitondram-panjakana ray manontolo ka le fitenenany hoe tsy misy an'izany trondro be zany fa le pirina kely ihany de tena tompo teny fatratra ianao satria ianao zany mieritreritra mihitsy moa zany ny tenako de mieritreritra sady mametraka fanontaniana hoe ianao zany ve ny anisan'le miprotéger an'le trondro be zay andrasana ho tratra ho tenenina fa nano fitsarana eto Madagasikara ary anke miandry le trondro be ny fitsarana eto Madagasikara tsy miandry mihitsy ny fitsarana any Afrika Atsimo zavatra roa samihafa io même marina fa même fait fa samihafa ny parti ary samihafa le olona vokitika ao anatin'le izy dia zay no mavarina mihitsy hoe mitompo teny fatratra ary tena misolo vaika ny ankalana misolo tena ny fitsarana mihitsy moa izy hoe de zay zany fa vita ny fitsarana tany Afrika Atsimo dia mandeha ny fitsarana eto Madagasikara de efa ireo zany moa zany migadra ireo pirina kely ireo zany hoe ireo zany efa hita zany fa ireo zany no atao bouc émissaire zany hoe amodika fiainan'olona indray zany ka na zany na tsy zany raha fantatritsika foana fa tsika rehetra de miandry ny tena fitsarana any Afrika Atsimo le fitsarana voalohany tany Afrika Atsimo no tena fitsarana ty fitsarana mivoaka tamin'ny dito fitsarana mivoaka tamin'ny zoma ty de fitsarana mikasika ny fitoriana société anankiray izay milaza fa tompon'ny volamena sy mpampiasan'ireo trafiquant d'or fa le tena fitsarana mbola tsy mandeha le enotsika ny fitsarana ny Afrika Atsimo ilazana hoe meloka sa tsy meloka nanao an'izany infraction douanière zany reo mpanao trafikana volamena sy nanao an'izany fampidirana tsokosoko volamena tany amin'ny firenena afrikana tatsimo ka ho andrasantsika zay toy an'izay fa zay zavatra zay no tiana isarina ny saina hoe ny seg Andriamatoa Richard Valmanana moa zany dia miteny amin'ny plasy ny fitsarana maneho hevitra manao tonga zany de efa milaza meloany zavatra mety hitranga fantaniana mipetraka de hoe izy io moa zany no tena rôle eto amin'ty firenena ty izy no manao an'izao rehetrarehetra zao ary zay zavatra zay dia mampanontany tena mihitsiny hoe le filoham-pirenena ve de tsy mba mahita mihitsiny hoe le seg le général io no mampijabajabaka n'le fitondram-panjakana efa ela ka mbola mitohatra amin'izao dia miteniteny foana mamatotra anareo menakavy anke le zavatra resany ary manambany mihitsy n'le fitondram-panjakana sy le gouvernement ny premier ministre moa ngamba nefa tsy mahita olazaina intsony ny gouvernement ray manontolo ireo ministre rehetra ao anatin'ny gouvernement manontolo indrindrandrindra fa ireo tompona ndraikitra rehetra ao anatin'ny gendarmerie ngamba de manaikitra tanana daholo rehefa maheno hoe nandray fitenenana iona mpanao gazety indray ty seg ty satria mamenatra foana isaky ny zavatra atao raha zany moa zany ny gendare de menatra maromaro aminareo moa zany mifandray aminay miresaka aminay dia samy teny daholo ny anaingy baiko no atao
ny anainge tsy mba misy fanarahana zany amin'ny samy tompona andraikitra fa tonga de miteny izy a de eo daholo vao mifampijery daholo ny tompona andraikitra rehetra inona indray ty lazainy ty saiko ty fa dia sasatry ny manarina sy miarina am'le ina moa zany ny fomba fitenen'zany bavurana erreurana fampijabahana isaky ny mandeha isaky misy zavatra mitranga na midina eny amin'ny tamin'ny 20 février tamin'iny etsika saika ao ataony député anao tatitra tamin'ny herin'ny sabotsy reny za mino fa hevitry ny saiginy a no natonga ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ministry ny filaminam-bahoaka nidina teny amin'ny arabe ary nanome baiko sy nanao ny safo sy ny safo an'ireny toerana samihafa zay nanaovana ny sinyreny périmètre de sécurité na ny dispositif militaire zay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny 20 février reny mino a fa rehefa avy nanao an'ireny fidinana teny amin'ny arabe reny ministra anankiroa reny dia nanenina tongotra matanana ary mino a fa tena natsapa hoe najabaka saika izy a tamin'nidina tamin'ireny fotoana reny dia hitatsika tamin'ny sabotsy tamin'ny fakomaly fa tsy nidina teny an-dalambe tsony ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny ministry ny polisy filaminam-bahoaka zany fa indre matosaiky sisa no hitatsika nandeha nidina teny amin'ny arabe teny indray izy moa zany de tsy matompotsiraka mihitsy tsy afaka mijanona any am'braoany na any am'izay misy anazy any fa izy mila hitan'ny olona hitany olona miedinedina eny zay le mahafinaritra anazy zay ary zay efa nafantarantsika anazy hatramin'ny 7 tsy mahavitan'zany mipetraka sy manao asa discrètement zany fa izy mila miseho dia mampiseho hoe za je suis le rôle tamin'ireny moa izy mbola nanao tenue ara-dalàna fa zao izy fa manao tenue Django miaraka am'le satroka an'iny dia manao an'izay resaka tenue extravagante moa zany raha ohatra ka amin'ny fomba fiteny frantsay zay manao zay mampiavaka anazy hiatirena ny attention fa dia iny moa zany de goany iny a de goany izy mivady de tsy fanomezana tsiny fa zay zany le originaliteny fa le zavatra le teneniny kosa aloha hoenotsika rehefa aveo le zavatra no teneniny mikasika an'le le fanambanina le teneniko mihitsy zany hoe le seg mamaly ny atao amin'ny fandaharana Miara Manonja dia mamaly ary mitraité ny manampaizana malagasy hoe tondrina re olona mbola tsy nahita ohatry zany mihitsy ana era-tany nahita eto ty Madagasikara ty hoe tompona ndraikitra ambony ao amin'ny gendarmerie tompona ndraikitra ao anatin'ny gouvernement olona iverina fa manana ny andraikiny fa indrindrandrindra generaly no mitenir propos oatra zany miteny zavatra oatra zany mitraité ny manampaizana malagasy hoe dondrina tena dondrina raha ny eto amin'ny Miara Manonja no miteny zavatra oatra zany dia ny eto a fa niokevitra ny mpanohitra ny eto mitsikera ny eto fa izy zany am'izao fotoana zao de nampitovy tena amin'ny olona rehetra zay mandrainjara eto amin'ity fandarana Miara Manonja ty fa le fanambanina sy fanompana mihitsy moa zany ho an'le malagasy de nataony mihitsy hoe gasy manampaizana gasy zay mieritreritra ny tondra izy zany moa anisany efa ao anatiny mihitsiny izy ary ny fihetsika sy teny ataony nanomboka tamin'ny 7 ka hatramintsika miteny zao de manaprofo an'izay voalazany zany le izy dia izy no nyteny azy fa tsy tsika dia anazy zay tsika rehetra samy mihaino daholo ary samy nafantatra hoe zay le zavatra no teneny hoenitsika ho alefa ohatran'le teny ministry ny seraserany gouvernement tamin'izao fotoana zao ihany ko zay teny nataony Andriamatoa Saig zay Andriamatoa generaly Ravalomanana ny tafiditra ao anatin'izay ny resaka fanaovana fitaovana ny gendarmerie pirenena lasa mampalahelo tena mampalahelo mihitsiny fa nentiny Andriamatoa Saig ambany de ambany zany corps-na gendarmerie zany nareo dia anisan'ny corps anankiray manana ny toerana misy anareo zandary tena anisan'ny corps anankiray tena hoe mena ny toerana misy anareo ary sahaza ny toeranareo amin'ny maha OPJ
fa indrindrandrindra amin'ny mampitandro filaminana ianareo no mitandro filaminana raha mandeha any amin'ireny toerana rehetra zay tsy misy polisy reny any ambanivohitra sy any amin'ny route nationale reny tsy misy afa-tsy gendarmerie nge no hita akoatran'le toerana ahitana polisy fa ny toerana misy ny gendare tao anatin'ny fotoana somary lavalava fohifohy dia nampidiriny andre matosaiky mikorosirosy amin'ny tany mihitsiny lasa ohatrany nataony fitaovana anazy manokana ny gendare lasa nataony propriété privé ny gendare lasa tena hoe anazy manokana ary ampiasaina amin'izay tiany anaovana anazy ny gendare atao isamborana olona atao biby fampitahorana atao ampiororo olona ary tsy voaela kory fa tamin'ny sabotsy teo araky ny efa nolazainay tany anatiny ny voiziny anatin'ny anao manjery izay moa zany de niteny tany anatin'ny tambajotra serasera tao anatin'ny réseaux sociaux reny fa nisy ny antsotsay zay natao tamin'ny tenako tany amin'ny tokantranoko tany amin'ny tanànako zay natongavana gendare zay saika iopefy satria nieritreritra anao perquisition nefa tsy misy mandat ary nandraoana mihitsy ny isaoty tamboho rehefa tsy mivoaina ny vavahady nandondona vavahady nanakotrokotroka vavahady ny vazavaza niaraka tamin'ny vehivavy gendare niaraka tamin'ny vehivavy nanao tenue civile tsy fantatra aloha na vehivavy gendare na inona fa ny gendare lehilahy kosa de hita daholo niaraka tamin'ny tomobile 4x4 niaraka tamin'ny fitaovana saika anao amboletra andeha hiditra ankeriny ao anatin'ny tanànako satria nieverina avy eo ohatrano ny tenanay sa misy inona koa ohatranao sa mbola isy eritreritra indray mbola anipy zavatra anisy zavatra indray ihany koa ao mitokantrano io so ihany fa misy Andriamanitra zay miaro so ihany koa fa misy ny tambajotra serasera aingana be ny fandehan'ny vaovao ary 2 minitra de tonga ny avocat tonga ny huissier tonga ny journaliste fa efa nahenao an'izay ny gendare de niala teo amin'ny toerana malakilaky ny feon'ny tomobile nandeha sy ny trasy ny tomobile sy ny ranger say mbola tazana teo amin'ny toerana zay natongavandreo zany zavatra zany de ilazana amintsika hoe le gendare mihitsy ny corps ny gendarmerie no ampiasainy saiky amin'izao fotoana zao anaovany asa ratsiny lasa mivoana any amin'le asa tena hoe rôle ny gendarme mihitsy amin'izao fotoana zao ny ampiasaina an'ireo gendare reo tsy manatsafidy ireo gendare ireo élément gendarmerie reo satria baiko no azo ny ary zareo tena miteny mihitsy hoe ny anaingy de baiko no azonay tsy manatsafidy izahay na de tsy sitrapony ary raha fatany ary fa de hoe miopefy tsy manaraka ny lalàna sy ny serment zay nataony zavatra mpanaovana anazy anisan'izany antsotsay niaran'izany antsotsay zany koa ny namana député fidèle tamin'ny sabotsy ihany koa nitongavany gendarme koa tany an-tranony naka sary nanao intimidation ary nijanona teo alohan'ny fidirana makany an-tranony niaran'izany antsotsay zany koa ny sénateur Olga teo aloha ny sénateur teo aloha Olga Ramalazone zay secrétaire général ny RMDM tratry ny antsotsay zoma ariva dia feno gendare manakana an'izay tomobile rehetra mandeha amin'ny toerana zay misy anazy misava zay fiara rehetrarehetra akaiky ny misy azy fa tsy vitan'izay fa mbola tonga zany niveriny zany antsotsay zay ny androny sabotsy le antsotsay de mbola tongavany gendare amapolipoliny teo amin'ny tanàna makasary mandondona te hiditra mihitsy nanao ohatrany tany an-tranoko te hiditra ho an-trano mihitsiny anao amboletra satria nahazo baiko ihany koa ary mino fa mbola saigy ihany no mampanao ny raharaha io les mêmes pratiques zany le resana les mêmes pratiques ka rehefa manao même pratique de tonga tsika de mahafantatra fa pratikana olona anankiray io fa tsy olona samihafa akory nalefa fotsiny baiko dia natateraka fotsiny zay élément zay tonga eny toerana mety misy ny élément manao excès de zèle fa reny élément reny matoa tonga any amin'ny toerana sy précis tsara ny toerana leny dia misy baiko zay ary zay baiko zay de fantatritsika fa dia miainga amin'ny olona anankiray zay mihevitra ny tenany tsy ho tratry ny alika ohatra ny ministry ny serasera ihany koa ohatra n'ireo olona sasatsasany ao anatin'ny fitondram-panjakana ka zay zavatra zay mila veritsika satria zao zavatra mitranga raha nanao ny fanambarana ny RMDM fa anao hetsika eo ambojatovo tamin'ny sabotsy
ary nametraka ny fangatahana lalana ny demande d'autorisation zay ny soniavy ny secrétaire général ny RMDM dia namaly ny préfet ny polisy fa tsy mahazo lalana satria hoe tsy ampy ny fepitona nametrahana n'io fangatahana io fa niantso ny tompona andraikitry ny mpitandro filaminana niantso ny vice président ny RMDM Andriamatoa Edouard Tsarame zay ny teny tamin'ireo olona reo ary nanao fanambarana ihany koa tamin'ny ainao manjery hoe rehefa tsy omenareo fa autorisation zay zany de tsy hoentinay eny Ambojatovo ny olona rapitso sabotsy akory nefa ny zavatra mitranga fa na de efa niteny ary ny vice président ny RMDM hoe tsy hitondra olona eny amin'ny Ambojatovo ary manaraka ny lalany manara-dalàna satria rehefa tsy nomena lalana izy de tsy nandeha teny tsy nanao amboletra dia hitatsika dia mbola nasiana dispositif militaire ihany hieraka nalakely manontolo nanoitohina ny liberté ny olona rehetra nanoitohina ny fampiasana ny arabe nanoitohina ny mpivarotra mivelona amin'ny fivarotana nanoitohina ny olona rehetra na ny usager de la route zany hoe ny fitondram-panjakana amin'ny alalany mpitandro filaminana no manakorotana ny fiainam-bahoaka kanefa efa fantatra zao fa tsy misy hetsika zay atao eo Ambojatovo tsy vitan'izay fa rehefa tsy nisy hetsika teo Ambojatovo tsy nisy fanakorotanana tsy nisy nininana tao nanao menace mihitsy ange Andriamatoa Seky hoe ho samborina ny olona zay nanao soniany ny fangatahana hoe andeha Ambojatovo reny raha misy ny korotana mbola nasiany condition raha misy ny korotana kanefa raha le hetsika tsy nisy nininana koroko inona ny otony antony anjehana inona ny antony anaovana antsojay ny sénateur teo aloha Olga Ramalason ny dikan'izany dia ny fanaovana abus fanitsakitsahana ny lalam-panorenana fanitsakitsahana ny liberté rehetra liberté d'expression liberté d'opinion liberté de manifester ny liberté de circuler liberté de vivre d'aller liberté d'aller de venir liberté rehetrarehetra liberté fondamentale droits fondamentaux voalaza lalam-panorenana de nitsakitsahanyireo mpitandro filaminana aleo tsika samy mahita samy mahafantatritsika ny zavatra mitranga zany am'izao dia gaga ozy izy aho hoe so de tokony hovaina na tokony teneninareo hoe tsy manan-keritsony ny lalàna rehetra misy zay milaza fa rehefa anao hetsika hidina amin'ny toerana anankiray ny association na ny parti politique anankiray dia mangataka lalana amin'ny préfet na chef district zay ny lalana misy zay amin'ny autorité administrative no anaovana fangatahana lalana mangataka lalana amin'ny CUA na any amin'ny commune zay anaovana an'izay hetsika zay so de tsy tokony asiana an'izany lalana zany tsony ary fa rovitina any io de tenena hoe obsolète lany andro io lalana io satria am'izao fotoana zao vao manao fangatahana fotsiny de efa tonga de menacena ho arretena samy mieritreritritsika tena samy mieritreritritsika fa le fait de faire une demande na le fait de déposer une demande d'autorisation de manifester dia efa ho sanctionnenareo amin'ny arrestation zany ve ny démocratie zany ve ny fanajana ny lalam-pandrenana zany ve natao hoe tany-tandalàna état de droit de ohatra zany ihany koa ny solombavam-bahoaka vao ny teny ny Miara Manonja fa anao tatitra ny solombavam-bahoaka eto amin'ny boribory tany enina zay nalany anazy eto Antananarivo tatitra zay tokony nataony tamin'ny 20 février fa nosakanana tsy azo natao satria nametraka an'le périmètre de sécurité ny mpitandro filaminana de iny koa fa tonga indray ny zandary nampiasaina indray ny herim-pamoretana lasa atao herim-pamoretana ny zandary am'izao eto amoa zany dia somary manala ny mpitandro filaminana sy ny polisy ny miaramila sy ny polisy satria zandary foana no hita amina tomobile tengenana na ny akanjo anaovan'izy rehetra lasa maloto le zandary ary lasa biby fampitahorana ary lasa sanatry ny vava lasa ho fahavalon'le vahoaka satria apetraka le lehibeny ho fahavalom-bahoaka ary apetraka le lehibeny ho biby fampitahorana sy herim-pamoretana de vao ny teny teto Miara Manonja fa anao hetsika ihany koa anao tatitra eny so mandrakizay ny député ny boriboritany enina de iny fa tonga indray koa ny zandary any amin'ny tranony maître Ianitra any amin'ny tranony député maître Ianitra any amin'ny tranony député fidèle
de mbola miteny koa eto hoe sao de tokony foanana koa ary io lalàna io ary zay milaza fa zon'ny député ny manao tatitra ary adidiny mampafantatra ny autorité administrative hoe anao tatitra izy tsy mangataka lalana fa izy mampafantatra fotsiny un point c'est tout ka rehefa ohatr'izay le fomba fihetsika le mpitandro filamina le gendary dia aleo apetraka aminareo ary ny andraikitra mitenena ny filoha-pirenena satria efa zay mahazatra anareo hoe zay manomboka zao a tsy ampiatra nyity lalàna ty tsony a fa tsy manan-keritsony reo lalànareo a manomboka zao fa zay tianay atao a no atao a zay tiany saiky atao no ataonay zay baiko ny saiky no taterahanay de samy vita kabary de samy mandray ny andraikintsika vahoaka nge malala zavatra ary manaraka politika daholo no vahoaka am'izao fotoana zao na ny pombanareo ary tsisy tsy manaraka nyity fandarany ity ary misy miombokevitra aminay mihitsy ny hoe tena trop loatra ty ataonyity fitondram-panjakana ty trop ty ataonyity saiky ty le saiky moa zany efa nisotro ronono tamin'ny 12 décembre raha ny tokony ho izy zany rehefa hoe misotro ronono zany ianao dia mba amboninahitra ny elanao eo hanaovan'ny olona cérémonie adieu aux armes tena amboninahitra mba zavatra tsara no elany eo vita ny asa nataony a nanompo ny firenena dia amboninahitra ary tsaron'ny olona ho tsaron'ny zandary rehetra sy ny mpitandro filaminana hoe zavatra tsara ny nataonao teo misy mangano hoany nge maso rehefa andeha ohatrareny na le olona misotro ronono andeha hisotro ronono tena hoe mitsahatra amin'ny asany fa nare olona niara-nasy taminy ary dia atsiaro hoe mba hafa zany lehibe anay zany tamin'ny fotoanandro fa zao ny saiky image ratsy no apetsany ao anatin'io gendarmerie io dia mino afa le zandry ny aty oriana dia ay andimby azy ary ay anitsy ny zavatra tsy mety zay nataon'le zoky eto moa zany de hoe ny zavatra nataony teo aloha ny tsara no tazomina ary makalesona amin'ny zavatra zay atao ary mino afa zay andimby anazy eo tena mahay makalesona ary ay akafondreo zandary rehetra re miara-miasa aminy a sy ireo autorité rehetra satria anisan'ny autorité miara-miasa amin'saika nge ny emonate ny préfet ny police fa mino fa reo olona reo de sahirana mihitsy am'izay baiko meny saika fa mino a fa malalan'zany anjara ndraikin'zany koa rehefa tsy mety ny zavatra tokony atao dia mandray ny andraiky ny araky ny tandrifiny azy any koa reo olona tompony andraikitra reo ny commandant en gendarmerie ny lehibe ny gendary isa-tsokadiny fa zany rehetrarehetra zany manalokaloka mbola manalokaloka anazy foana manalokaloka an'zareo reo ny fisiny saika zay fantatritsika am'izao situation zao ny zavatra mbola hita ihany koa de hoe resaka lasa tsy maintsy horesahana ihany ty saiky ty satria izy dia mitsabaka ny raharahan'ny olona rehetrarehetra ary manao ny rôle ny olona rehetrarehetra ohatran'le mitovy le ataon'ny filoha-pirenena ihany manao ny asan'ny PM manao asan'ny ministra manao ny asan'ny olona rehetrarehetra dia ohatr'izay ihany koa le saiky manao ny rôle sy ny asan'ny olona rehetrarehetra izy midina sur terrain izy mibaiko ny fitsarana izy miteny ala place ny fitsarana izy tsy misy zavatra atao moa zany dia ny rehetra zany manaraka ambokiny zay zavatra ataony manaraka ny adalany satria hoe izy aloha zany lehibe zao de izy zany zao super ministre na saika ary izy any amin'ny rany rang protocolaire misy azy de izy ny any amin'ny farany indrindra faralahy indrindra raha ao anatin'ny gouvernement fa raha ny fihetsiny de izy ny super ministre et même super premier ministre satria le premier ministre tena tsy hita tableau mihitsy eo anatrehan'ny saika ministre ny défense ministre zany no arinany premier ministre fa izy mampitovy tena ny olona rehetra any alobe any ny ministre rehetra moa zany de tsy hita tableau fa de izy ny super ministre ny fanontaniana mipetraka fotsiny de hoe izy sy ny ministre ny serasera moa iza zany ny premier super ministre iza no voalohany sa premier execo daholo izy anakiroa sa misy voalohany sy faharoa fa samy mahita fotsiny tsika rehetrarehetra ao anatin'izay de samy manao ny ataony daholo a de entraîner ny ao amin'izay fanao ny hafahafa zay a ny rehetra de roboka daholo de mijabaka fa rehefa avy voafitaka ohatr'izay de mino fa dia tsy te hamerina an'izay tsony
ary efa hitantsika araka nyteneko teo hoe tamin'ny sabotsy teo de tsy nahita an'ireo ministra anankiroa zay mitsahana ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny mbola tsy maintsy resantsika le hoe voahososy zany demokrasia zany, voahososy zany état de droit zany, voahososy ny lalàna, voahososy ny lalam-pandrenana. Zany zavatra zany de tsy maintsy olazaintsika amin'ny olona rehetra fa anisany conditionnalité zay ataony pas de bailleur de fonds ny FMI sy ny Banque mondiale zany fanajana ny demokrasia sy ny liberté zany, liberté individuelle, liberté fondamentale. Fanajana ny demokrasia tsy voaela akory zay nisy taratasy communiqué nataony FMI zay nilazany tao anatiny tao hoe ny fanajana ny demokrasia dia anisany conditionnalité afahana misitraka le vola zay indramina any amin'ireny bailleur de fonds traditionnel reny. Hitatsika ihany koa zany tamin'ny resaka zay nataony ny représentant ny ambassadeur ny Union européenne eto Madagasikara ny fampiresaka tamin'ny gouvernement tatany Comore fa dia tafiditra ao anatin'le firenena loe hiaccompagner any Comore amin'ny fanandratana ny Comore na hoe émergence ny firenena comorianina fa mbola resahany eo hoe fanajana ny valeur démocratique. Ka Madagasikara mbola sahirana amin'izao fotoana zao manao négociation sy azahoana nyreny crédit rehetrarehetra ny FEC sy ny vola zay indramina amin'ny Banque mondiale reny fa io resaka démocratie io dia anisany anankiray mahasarotiny ny bailleur de fonds traditionnel. Tsika aloha hatramintsika miteny zao tsy afaka miala amin'ireny bailleur de fonds reny. Na inona ny tenenina tamin'ny propagande, na inona ny tenenina tamin'ireny fampelezakevitra reny, na inona ny fanampanantenana nataon'ny filoham-pirenena hoe hiala amin'ireo bailleur de fonds reo fa raha ireo no andrasana dia tsy androso mihitsy Madagasikara na amin'ny taona 34 na 52. Fa zao tsika mandadilady any amin'ny Banque mondiale, mandadilady any amin'ny FMI satria tsy tafavoaka tsika mbola fanontaniana mipetraka amin'ity foyer de tension eraky ny université eraky ny Madagasikara. Zao moa zany de nisy délégation mafonja be lasany tonga any Tuléara any. Ay moa izy ty afaka manao ohatr' zany ihany rehefa mainy endomboanjo, efa zava-doza mitranga any Tuléara ary rehefa tena hoe explosion sociale ary nisy fandrobana tany, fandrobana grossiste, fandrobana toerana misakafo. Fanambarana zany fa tsy nojerena mihitsy ny faritanin'ny Tuléara na de efa nisy ara ny kere efa nitabatabany rehetra nitabatabainy hatreto amin'ny Miara Manonja reto ary efa zay ara moa de anisan'ny andraindraikitra ny aty amin'ny fanoherana nanatitra sakafo tany amin'izay toerana mba vitany fa vitondram-panjakana na de inona ny zavatra notenenina de nojerena fotsiny. Nitabataba ny mpianatra mitaky ny bourse 4 mois nipoaka daholo ny grève ny mpianatra amin'ny université eraky ny faritany any Tuléara nandrasana nisy affrontement maratra sy ny sisany ny andry nisy fandrobana eto moa zany tsy aritra anteneko any anatin'ny tambajotra seraserany ange de misy miteny mihitsy hoe nisy ny fandrobana tany Tuléara fa hoe izany na mpianatra an'ireo ankizy ireo na ny olona any andropa nisy modely ratsy ange nataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao tamin'ireny 94 reny ny mpanohitra raha nisy hetsika nataony hatramin'izay ka hatramin'izay tsy mbola nisy mihitsy ka anankiray ka hoe nisy fandrobana tarina dia io zany ny ratsy nataonareo ny nampianarinareo, mauvais exemple ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa nareo no taafiny nareo no nampianatra an'ireo olona reo amin'izany fandrobana zany. Dia zao zany ke ina moa zany matin'ny vomangana sesikin'ny ny tanany satria le fomba ratsy natao tamin'ny 2009 ho averin'ny olona io. Zay vao mamono afo miazakazaka mandefa délégation mafonja be hoe 9-10. Nga zany tsy mba azo natao tamin'ny zoma tamin'ny lakamisy efa fantatra efa nisy ange affrontement tany, efa nisy zava-doza saika hipoaka tany hoe ny mpianatra manaiky ny anao ny grève sy ny mpianatra tsy manaiky ny anaovny grève efa ifandramatra ifamony ifandratra de nandrasana mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy. Zay vao samy taitra daholo hoe ay alefany daholo ny délégation amono afo de zay vao hoe aloha daholo ny vola ay vekitsika ny manambola ihany ty fitondram-panjakany ty
fa maninona no tsy mena meloa io, maninona tsy naka ndraikitra meloa. Gouverner c'est prévoir ozy izy ny fomba fiteny hatramin'izao tsy niova zany. Fa ny anareo efa mipoaka ny zavatra zay vao mamono afo. Tena tsy fitondrana tsy izy nge zany, tsy fahaizana nge zany. De any amin'ny toerana hafa kosa de toy izay ihany koa, de andrasana hipoaka ohatr'izay ndraiky io fa izay vao omeny io. Any Antsirabe koa nge nisy ohatr'izany koa, bourse akatomako nangatany ankizy tany Antsirabe tany université tany. De mbola tsy misy ny fanapa-kevitra matotra fa mamono hafa aloha zany no mamaika. Verenako ihany le resaka le hoe fanajana ny démocratie, ny liberté individuelle, liberté collective, liberté fondamentale, hoe condition sine qua non zany fanajana ny démocratie zany, liberté fondamentale zany, ny droits fondamentaux, ny zon'olombelona. Fa soatsika ana tena azo vola ohatr' zao fotsiny, efa ohatran'ny kamborondy zao nge, fantatritsika tsara. Tsy nanajana zany démocratie zany, tsy nanajana zany zon'olombelona zany, tsy nanajana zany fahalalany rehetra zany. Tsy nahazo tsy nomeny banque mondiale vola nge. Dia azakaky tsika malagasy raha ohatra ka anaraka an'izay satria efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny jadony tsika amin'izao fotoana zao. Zay mihetsika rehetra dia arrestation, zay mihetsika dia tarofana, zay anaovana herim-pamoretana, anaovana mpitandro filaminana herim-panoretana. Hitatsika eo moa le izy fa eto moa zany ny président république mitsangana ihany dia namaly koa ny Miara Manonja. Io koa moa zany de mbola tenena indray zany hoe lasa le Miara Manonja zany zao ny mpitarika amin'ny Miara Manonja sy zay zavatra ambara eto amin'ity Miara Manonja ty no valiny ny mpitondra fanjakana faratapony. Izay no valiny amin'ny filohan'ny république. Voninahitra ho anenge zany satria ampitoviana tatana amin'ny filoham-pirenena satria ny zavatra lazaina eto no valiny amin'izao fotoana zao. Ny teny izy fa de hoe mbola isy teny indray ve zany fa tsy prioritaire ny zavatra nitokanany tamin'ny Zoma iny. Dia zay tsy te hamaly anazy, fa ny olona anaty Facebook de efa tapitra mamaly azy daholo satria tsotra be le zavatra nyteneniny. Ho an'ny olona marary voan'ny homamiadana, prioritaire zany ho an'ny olona voan'ny homamiadana. Fa raha oharina amin'ny fahantrana sy ny filan'ny olona rehetra era amin'izao firenena malagasy zao, ny vary ny priorité ho an'ny vahoaka rehetra, ny fialana amin'ny fahantrana ny priorité ho an'ny vahoaka rehetra, ny fanomezana rano fisotro ny priorité ho an'ny vahoaka, ny fanalana ny olana iana isan'andro ny priorité ho an'ny vahoaka rehetra. Samy manana priorité io, ilaina le izy ho an'ny olona voan'ny homamiadana fa tsy ny vahoaka rehetra ny voan'ny homamiadana. Ary zavatra tsara zany ho an'ny le vahoaka marary, fa le olona tena marary voan'ny aretina ngoavana be, tsy fihinanana, tsy fahitana sakafo hohanina, tsy ahitany fanjakana vahaolana hatramintsika amin'ny teny zao. Fa mbola valiny any anatin'ny tambajotra serisery ihany koa ny filoham-pirenena nge, hoe zavatra efa nitokana ny filoham-pirenena teo aloha, Rajonary Mampianina le toerana nitokanany efa tamin'ny 2018 no nitokana ny filoha Rajonary Mampianina. De samy me daholo any anatin'le tambajotra serasera moa zany hoe moa zavatra efa nitokana ny filoha Rajao ihany ty tokanan'le filoham-pirenena amin'izao ty, efa roa taona tsy niasy io ireo zavatra tokananareo, hoe mivatandrindrina no nitokanana, fa nisy plaky ihany koa nahitana ny anarany olona tomponantoka tamin'ireny fanamboarana reny. Ka eto moa zany dia raha resaka hoe continuité de l'état ny resahana de hoe normal raha ohatra ka manokana anazy izy. Fa raha zavatra efa nitokanany teo aloha kosa, il n'y a pas de raison d'inaugurer une deuxième fois. Tsy hita zay antony nitokanana an'io. Eto nge mbola be deabe ny zavatra nataony filoha teo aloha mbola tsy voatokana. Iresaka ny Adematsika, iresaka ny aéroport Madagascar, aéroport Nivato-tsika, efa oviana ny vita satria tsy mbola hitan'le filoham-pirenena ny ametrahany any anarany sy ahafahany teny fa izy indray ny nanao an'io de tsy tokanana fotsiny zao. Misy lalana efa vita nge ao zay efa andiana ny filoham-pirenena isan'andro san'andro, lalana zay nataony filoham-pirenena teo aloha de ampiasainy ny filoham-pirenena isan'andro san'andro rehefa izy mandeha
andeha miasa mamonjy any avaloha le lalana mivoaka ny Ambomahitsy mavoaka ny eny amin'ny bypass rehetra mbola tsisy mampiasa an'io ary mbola tsy ninaugurer io fa lalana namboarany fitondrana teo aloha raha continuité de l'état ny resako eo dia zay filoha eo mitokana anazy fa reny zavatra nataon'le fitondrana teo aloha rehetrarehetra dia fanahinina mihitsy tsy inaugurena zay moa zany le fomba fieritreretana sy fomba fisainana tsy fantatritsika eo inona ny eo anatin'ny lohan'le mpitondra fanjakana fa zay aloha ny hitatsika dia samy malala fotsiny zany hoe samy miandry indray zany inona indray ny zavatra ho teneny mba tsy te engany hery fotsiny mba tsy teny hoe izy ny nanao an'io na ny IEM nanao an'io na ny PEM nanao an'io satria ny marina nge fantatry ny olona foana tsy maintsy fantatry ny olona foana ny marina rehetra ary ny olona tsy maintsy mahafantatra hoe iza ny nanao an'inona tao anatin'izay tafiditra ao anatin'ny resaka ho atao androany ity moa zany dia efa nyteneny ny namana sasatsasany zay efa nyresaka resahana teo tamin'ny sabotsy izahay teto amin'ity fandarana ity nanao fandarana manokana ny laza fa isy etsika zay nataony tokony nataony RMDM zay tsy tanteraka fa isy etsika no fanaovana tatitra zay ho ataony solombavambahoaka lany teto amin'ny boriboritany anakenina eny amin'ny toerana Somandrakizay raha tsarotsika tamin'ny 20 février lavay zany hoe tsy ampy 4 ora melohan'le etsika saika natao tao Ambojatovo no ny teniny Monaty sy ny préfet Antananarivo hoe afaka manao an'le etsika le tatitra indray ianareo ary tena zony solombavambahoaka mihitsy ozy izy ny préfet ny manao tatitra kanefa tsy afaka manao an'izany eo Ambojatovo tsy afaka manao an'izany eo amin'ny 13 mai dia ndraikizisionena ny teny Somandrakizay dia nomena ny solombavambahoaka anaovana ny tatitra zay moa zany tamin'iny de efa nyteny hoe juste loatra ny fotoana nilazanareo fa eny afindra eny le fanaovana tatitra tsy ampy 24 heures akory ny nampandrenesana ny député en plus n'izany any amin'ny Ainao Manjery no nafantaranay an'le izy de noho izany sarotra be ho anay mpikarakara sarotra ho anay rehetra ny anao ny communication sy lazana ny olona fa eny Somandrakizay indray no ataony tatitra dia rehefa tsy navela sy tsateraka ny tatitra teo amin'ny 13 mai dia nanapa-kevitra isika ary manaraka zay toromarika ihany koa ary tena hoe mandray ala lettre zay voalaza ary tsika samy olo dehibe na eno an'le izy dia ho taterahana eny Somandrakizay le fanaovana tatitra zay ho ataony solombavambahoaka anakenina dia miomana amin'izay tsika manomboka zao araka nefa nytenenay moa zany hoe manao ny organisation daholo tsika rehetra miala amin'izay toerana misy atsika ary tsara miaraka manao roto be sady ambiance io no fantatritsika ihany koa fa zay mita be tsy lany mamba ialana amin'ny antosozay sy ny sotasota samy hafa satria hitatsika ny zavatra nitranga teny amin'ny 13 mai tamin'ny 20 février reny fa nisy olona ny karamain'ny mpanohina mpitondra zay nitafiditra tany amin'ny nyteny Analakely teny ary natao piorakoraka sy mpitoratoraka nanao provocation sy nanao fietsika maherery vaika dia tsy laozany zany io fotoana io ary tsika rehetra samy mailo amin'izay zavatra zay efa fantatritsika fomba fiadin'le fitondra fanjakana sy le pomba anazy dia zao tsika de efa miomana ary mila mahafantatra ihany koa zany toerana eny Somandrakizay zany ho an'ny katolika manokana moa tamin'ny fotoana natongavan'ny papa teto amintsika teny le fotoana tena le toerana nanaovatsy ny famotona ny katolika rehetra niara-ny ombavaka tamin'ny fotoana natongavan'ny papa teto ka ho an'ny katolika rehetra dia tsy zoviana aminareo tsony toerana io na ny lalana makany na ny durée na ny fotoana ahafahana mandeha makany arakaraka ny toerana misy atsika fa ho an'ny hafa finoana rehetra sy ny ho antsika rehetra zay tsy mahafantatra ny toerana Somandrakizay de tsara ihany s'informer na mandefa olona manao éclaireur mijery hoe aiza moa ny lalana akaiky anay indrindra raha andehany amin'ny toerana iny satria misy lalana marobe miditra makeny amin'ny toerana iny ny zavatra fantatra fotsiny aloha dia mitadasika be le toerana ary mino fa tsika rehetra le anao défi anao challenge ho avy amin'ny toerana io hiala vokina mihitsy tsika rehetrarehetra ary ampiseho an'ny inona moa zany ny fomba fitenena azy orgueil ny ampopo tsika rehetrarehetra ho ampiseho atsika ny fitondram-panjakana hoe
ny mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana fa izahay tena ho avy ihany tokoa ny ampipotsika no asehontsika hoe izahay le nysakasananareo teny amin'ny 13 metsy avelanareo nakany ho avy tokoa izahay le nysakananareo sy ny sembazembanareo nakany a merikesina ho avy izahay ary izahay de tsy homenatra hanao akanjo menamena daholo tsika rehetra ho an'ny tsy manana moa tsy homena tsiny fa raha mbola azo atao andao sika rehetrarehetra anao menamena daholo ary tamin'ny teny 13 mai moa zany de ino no nentina nanasoketana sy ny samborana ny olona zay lasa gadra politika tsy fitiny am'izao fotoana zao fa isika rehetrarehetra rehefa manao ny menamena io tsy misy violon misy fonja omby olona manalinalina zany zay be no basy ary mila masatsika mila miady am'izany jadona zany tsika mila mieno mitatitra taon'ny solombavam-bahoaka mila mifankahita tava ihany koa tsika rehetrarehetra de ifanentana ary za manao antso avo antsika rehetra mihitsiny isika rehetra tsisy atahotra zay manao zay fomba rehetra tokony ho izy afahatsika manatanteraka somatsara n'izany fionana sy tatitra zany ary mino a fa mpitandro filaminana nakalesona ihany koa na ny emonaty na ny prefet n'Antananarivo samy nakalesona hoe tsy nety ny zavatra natao tamin'ny 20 février iny tsy nety ny zavatra natao tamin'ny sabotsy teo ihany koa dia any aminareo daholo ny masony zao tontolo zao araky ny tenentsika amin'ny malagasy ange mijery daholo ny any ivelany ihany mijery daholo fa ny tompona ndraikitry ny ambasady ny communauté internationale zay sarotiny amin'izany démocratie sy fanajana ny lalam-pandroenana ny liberté individuelle zany ny fafahany rehetra zany dia manara-maso daholo reo ary fantany tsara fa olom-boafidy no anao an'le izy no an'le tatitra fa tsy ny antoko politika akory eto moa zany dia manentana antsika rehetra tsy akanavaka na antoko politika isika na syndicat tsika na fikambanana tsotritsika na fikambanana anasitsika na iza na olo-tsotra fotsiny tsika rehetra dia asaina daholo andeha natrika sy fanotrina am'izany tatitra zay atao eny somandrakizay zany zavatra ho ataotsika zany a de tsika efa miteny foana hoe tsika tsy tompon'ny fanakorontanana fa tompon'ny filaminana tsika tsy mpanakorotana ary tsika tsy manao provocation tsika tsy manana fahavalo nizaniza tsika tsy manam-pahavalo napetraky ny olona fahavalo ary na de trakeny mpitandro filaminana toy inona ara ny mpitarika amin'ny Miara Manonja na dia anaovana an'izao antsojay rehetrarehetra na mampitahorana fisamborana na ampitahorana an'izao vonoana zao mihitsiny enonay daholo ange zany fa laliky ny tenenay hoe ny aina an'Andriamanitra io tsisy tompony ny aina eto amin'ity fireneny ity eto amin'ity ambonin'ny tany ity Andriamanitra rery ihany izy no mampindrana ary izy no maka ihany koa ho an'ny olona mieritreritra amono tadidio tsara fa famfandatsahanao aina anankiray any amin'ny elo ianao directement any amin'ny fiainatsy hita any amin'ny elo mbola eritreritra tsara mety hoe olona tsy mila an'izany koa mety anao anyeritreritra anao an'izany fa fantatra daholo zany nge fantatra ny renseignement ohatra ny fahalalanareo ny renseignement ty aminay ety manana renseignement généraux nareo fa zay koa mba mampiasa ny renseignement généraux nareo mampiasa ny renseignement généraux nareo ihany koa nge zay mampiasa ny olona ihany koa zay sao de hoe ny ao aminareo rery ihany no tena parfait fa mba misy fuite koa any amin'ny fitondram-panjakana any ary tonga atao aty aminay mihitsy hoe misy zavatra mitranga toy izao ao amin'ity fitondram-panjakana ty nisy fivoriana tary zao ny zavatra noresahana tao indraindray moa tena feo mihitsy ny tonga atepelatananay aty hoe ianina no miteny an'izany fa amin'ny fotoana androny de rehefa tonga tokoa ny tokoa dia ho fantatrareo daholo hoe rianina no niteny an'izany ary rianina no niteny any aza dimy fa tamin'ny 2009 ange tsisy nanam-ponareo tamin'ireny fivoriana zay nataonareo teny amin'ny tranony professeur Zafy tamin'ireny fotoana nanomanana ny fa 7 février reny nisy nazo sary inge ary voateny tao mihitsy ny hoe mila atao miosondrany tanany filora valomanana mila atao hoe traître izy ary nyresaka natao rehetrarehetra atao amin'ny fivoriana dia nivoaka
satria nisy olona ny enregistre sy nakasary de ohatr' zany ny zavatra ataonareo am'izao fotoana zao aza mieritreritra fa hoe zay tsy malala ninininy tena malala mihitsy zay ary limba avao ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga zany zavatra tenena zany de hoe ny zavatra rehetra rehefa tiana atao tsara dia Andriamanitra manampy fa rehefa misy koa ny olona ratsy saina ihany koa satana koa nge présent naizanaiza zay no mahatonga any amin'ny teny eto amin'ity fandarany ity hoe ady amin'ny satana no ataontsika eto ady amin'ny le ratsy no ataontsika eto dia tsika rehetrarehetra mila mivavaka daholo manohitra an'izany satria mivavaka ihany nyvavaky ny maro nyvavaky ny marina no matohitra an'izany asany ratsy zany tsika rehetrarehetra tsy manadino naizanaiza zay toerana misy anareo naizanaiza toerana misy atsika dia zay mivavaka tsy mivavaka mivava fotsiny tsika fa tena amin'ny fo madio amin'ny toe-tsaina toe-panahy mino tena mino an'izany Andriamanitra tsy to zany Andriamanitra inotsika na finoana inona misy atsika rehetra na fiangonana inona dia antsoina daholo tsika rehetra hiaraka io mibavaka fa hiaraka ihany koa hifanotrina amin'io sy marsa io isika rehetra hiaraka hifanome tanana satria ny fiarahantsika rehetra no mahomby fandaminana fotsiny no ataontsika ho an'ny tanora rehetra ho an'ny jeune team indrindrandrindra fa ho an'ireo tanora amin'ny antoko hafa sy fikambanana maro samy hafa ny mpianatra ny anatin'ny mpiasa ny syndicat ny mpiasa reny rehetrarehetra reny anaovana antso avo fa fotoanany zao fanomezantsika tanana anaovantsika firaisan-kina samy marary daholo tsika rehetra ary tsika samytsika ihany no afaka mifanavitra fa raha famonoana afo na pompi ataon'ny fitondram-panjakana isan'andro amin'izao tsika miteny zao efa tsy arany daholo angeny zavatra mitrangy ary samy manao an'izay ataony ny sasany moa mikepoka mihitsy ny tompona ndraiky mpanjakana sasany ny ministra sasany tena tsy fantatra oatsony hoe misy ministra ve ny ministera any fa misy mbola miseho anazy tena ho rôle tena mbola misy manao anazy ho rôle misy kilalao taloha na mbola ataony ankizy am'izao hatramintsika miteny zao reny kilalao bandy sy rôle reny dia fantatritsika fa amin'ny farany ange lasa bandy ihany le rôle miseho rôle am'izao tsika miteny zao ary le teny sy ny vava atao le zava-tsy ambina fitiretena ny malagasy fa hodondriny tsy lazaina dao zao rehetrarehetra zao hoe tsy afeno an'io so mandrakizay io hoe zany rehetrarehetra zany tsaron'ny malagasy rehetra ary mampihetsika ny ambopony zany ny ambopotsika rehetrarehetra no asehontsika amin'io andro asabotsy io ny ambopotsika rehetrarehetra no asehontsika hoe okazay kosa ny fanaovana tsinitsinina ty okazay kosa ny fanaovana fampahantrananay tsisy farany ty okazay fanaovana tantely avadrakotra ny are-pirenena ty oka ny fanomezana vahana ny hafa ary fanaovana farak'izay farahidiny anrety malagasy ty okazay fanaovana ny firenena any amin'ny toerana tsy tokony misy azy any amin'ny tena farany mihitsiny okazay ny zavatra tsy mety rehetrarehetra okazay ny jadona okazay ny tsy mety okazay ny fanitsaksahana atsika rehetra ary indrindrandrindra ho atsika vehivavy averiko tsara tsika rehetra tsy hijery fotsiny ny loza zay manjoa ny firenetsika ty ataotsika hoana ny hijery fotsiny anty loza amin'ny firenetsika ty mila mihetsika tsika rehetra mila mijoro ary rehefa mijoro tsika manaraka daholo ny ankona atsika rehetra zay zavatra no teneniko androan'izay mbola ho toizytsika raha-pitso fa efa lavalava ny fandarantsika androany lavalava ny fandraisana fitenenana teto isorana daholo ny namana rehetra ary isorana ihany koa ny namana gimaksima zay nandray ny nameny fitenenana teo isorana ny namana rehetra ny namana farany teo fa hiditra ihany koa ny namana gimaksima zay amarana ny fotoana rehefa aveo ny
namana lorety dia faranako eto aloha ny fandraisako fitenenana fa dia mametraka amin'ny veloma finaritra ho an'ny tsirairay dia samy tahin'Andriamanitra daholo. Fa le malagasy mihitsy zany indrindra le eritreretina mba olona mba mahay mitady tondra ny firenenty mialatsiny fa dondrona mialatsina tena miteny an'izany mihitsy. Fa le malagasy mihitsy zany indrindra le eritreretina mba olona mba mahay mitady tondra ny firenenty mialatsiny fa dondrona mialatsina tena miteny an'izany mihitsy. Mankasitraka antsika jiaby niaraka taminay teto nandritra izay ora vitsivitsy izay dia ankasitrana ihany koa ireo izay nandray anjara jiaby tamin'ny fitenenana teto androany. Mametraka ny samy tsara ho amin'ny tsika jiaby ho amin'ny manaraka indray ary.